Tompolasy tombovavy ao anatin'ny hafaliana tanteraka no iarahan'ny MBS Radio Mada ao anatin'ny fandarana miara-manonja amin'ny tsika mianakavy anterina ny arabo mba mimpirarin-tso noho izany fatratrarana ny fandarana izany zoma 20 ny volana desambra 2024 manantitra ny arabo mba mimpirarin-tso na ianao eto antoerana na ianao any ampitan'ny ranomasina arahaba tsy misy anavahana no atao antsika mianakavy ara-paina manokana ny any amin'ny faritra atsimo andrefany nosy toliara sy ny rehetrarehetra iny satria dia misy ny namantsika avy any zany hiakatsehatra eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada iresaka momba ny fiainam-pirenena iresaka momba ny zava-misy any antoerana any satria hatramin'ny alina paritaka tamin'ny Facebook fa hoe mafapana indray toliara misy fisamborana sinsisa aingana dengana moa ny fandehan'ny vaovao sy ny fiparitahan'ny vaovao dia aleo ny zanak toliara mihitsy no anotanitsika hoe inona indray zany zavatra mafapahana zany ao anatiny ity raharam-pirenena efa manahirana ity akoatran'izay mbola misy ihany koa ny mpisehatra hafa zay ho avy eo fa apetratsika ny fandaminana maro samihafa ny namantsika fa ny rerazafy manantany mbola kao mbola salamy izy ary mbola ao anatin'ny fitsaboana tanteraka ao anatin'ny fakana aina tanteraka mihitsy satria eo moa zany ny tsy fahasalamana fa eo ihany koa ny arerahany ny fatigue be dia be amin'izao fotoan'izao ny tratran'ny tsy fahasalamana amin'izao faraparan'ny taon'izao dia anisan'izany namantsika fanirira zafy manantany mirary fahasalamana tanteraka ho an'izany namana izany isika be dia be nareo manontany hoe dia ahoana zany ny traitement ny faniry sinsisa mitsindrona 10 andro mafapany zany fa izay no mba hiverenany toe-pahasalamany ny namana izany dia manatanteraka an'izany izy ary mbola ao anatin'ny atao hoe fialan-tsasatra tanteraka amerenana indray ny hery izany mba ahafahana manatotosa indray ny adidy amanandraikitra eo amin'ny tokantrano eo amin'ny fiarahamonina indrindra ity raharam-pirenena ity mialohan'ny tena niboantsika ny fandarana misy ny tsetsasetsa tsy aritra tsy maintsy tenenina satria avy iny ny orana tamin'ny alina dia nrotsaka ny orana dia ho an'Antananarivo dia tena vandravandra mihitsy ty avoretrana ity tena avoretra ilay tanàna ny tiana tenenina amin'izay tena avoretra satria le zordira tsy afaka tonga ny orana tompoko dia tena fofona tsy fofona miparitaka eny amin'ny arabe fa misy ihany hoe hitantsika hoe camion manala an'ireny fako ireny fa tsy mahofoka firy satria efa zordira tao anatin'ny fotoana maromaro io ane vao midekala kely fotsiny na hoe ray andro fotsiny tsy alana dia efa mitobaka be izany zordira zany tsy zavatra tsy hoe enarana be zany zavatra hoe mbola tsy fantatra zany fa efa fantatra zany fa dia io izy io etsendravoangy rano zany rehefa tsy te hirobo-drano anao zany mandeha mepitery dia mitaingy tsarety 200 ny sarandalina vao nandalo teo izahay dia rehefa tsy te handeha eo dia miodina be ary ambadiky ny EPP ary tsy leo akaiky ny rotsorotso fa le aty ambadika zany le mivoaka makany amin'ny masikara iny rano be tsy fakahitana amin'ny 9 maraina sady amin'izay tsy mba rano madio fa rano maintimainty be fotaka maintimainty be izany no iaina ny vahoaka ny Antananarivo tsy misy fironona zany tsy misy fironona fa dia zava-misy dia zany ve tompoko no andraisantsika ny zanak'Andriamanitra afaka andro vitsivitsy resaka avoretrana resaka zordira nefitsika rehefa mandray vahiny any amin'ny tokantranontsika any isika ho any satria itsika menakavy diodiovina daholo hoe ho avy ny anina fa ity zanak'Andriamanitra no avy amin'ny kristianina zany dia zordira avoretrana no misy ny olona tsy te halalany hoe misy problema zao fa raha ny tokony ho izy anie vao miposaka ny masoandro vao mazava ny andro dia tanàna madio no vatan'ny olona mandeha mianatra tanàna madio no vatan'ny olona mandeha miasa zay no izy fa rehefa tsy afaka io zordira io ny aretina tsy miandry zany hoe ka misy problema an'izao ka misy problema na solika tsy ampy ny camion tsisy rarahinimpon'ny Antananarivo amin'izany ary tsy mahasakana ny aretina tsy paritaka izany resaka zany mifantatry ny olona dia hoe mila madio ny tanàna zay zany dia averimberiny eto foana
na misy leo na tsisy leo le izy tsy na tena miankina manaina mihitsy eny ny tsy fahafahan'izao ordira io de aiza ve de efa fitenenany efa imbetsaka eto samy miteny daholo dia io le zordira avy ny orana dia vao maika miparitaka ilay izy tena mahamenatra mampisitry belona itya avy rehetrana eto Antananarivo ity Antananarivo tompoko renivohitry Madagasikara fa mivoaka ny velany ihany mipilipilotra ery milaza an'izao Madagasikara tena zao Madagasikara tena ohatran'izao tena atsona ny mpandraraha akaty sensisa iza no akaty ao anatin'ny ty zordira be tsy fakahitany ty kanefa dia tsy misy antony tsy tokony ahafahana manala an'izany satria ny fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny mihitsy no efa eo amin'izany toerany fitatana an'izany fangany timma mitatana ny tanàna ny Tananarivo fangany RMDM no mitatana ny tanàna ny Tananarivo fangany SVM mitatana ny tanàna ny Tananarivo fangany ny mpanohatra mitatana ny firenena tsy zay fa Iandro Rajoelina no filoham-pirenena dia misy ny primature de ny androm-panjakana rehetrarehetra ny eo anivon'ny fitondrana ny majorité no maronisa noho izany tsy misy excuse mihitsy ary ny aretina rehefa ho avy tsy sen'izany hoe ka misy an'izao tsy feteza zao misy fahasaranana ka de tsy ho avy zay zao avy daholo ny arety tratra ny kohaka ho an'ny ankizy madinika ny arety kibo zao karazana aretina rehetrarehetra ao mipotra daholo akoatra ny tazo sy ny rehetrarehetra moa zany amin'ny aretina amin'ny andro orana sy ny fotoana mafana de tena mampalahelo ilay toe-javatra ka io zany de anytanana foana zay tombona anaikitra rehetra any mba asory le zordira de tsy atao ala safaiko fa rehefa tena isorina de tena atao madio tsara fa zao no lasa fanariana zordira ndray le ry amidiga ery mandalo anao fa fofony zany fa tena misy vazaha mandalo misy vahiny misy iny tsika malagasy moa samy eto de tena mahamenatra ilay toetra raha iny ary tompolasy tombovavy tonga dia vavany isika ora isika ny pisehatra voalohany zany Andriamato Frérot di l'homme noir eo amin'ny tontolo politika tsisy zay tsy mahafantatra zany Frérot di l'homme noir izany izy moa zany de flou national ny tanora RMDM ary flouan'ny tanora musulman eto Madagasikara ihany ko miarabanao Frérot voalohany izy miaraba tompoko voalohany izy ombako manana ny fiarabana mivoaka malagasy am'izao zoma mahafinaritra zao ary arabaina manokana koa nivoaka any Tuléar zay tena tsapa ny zavatra mianjady amina am'izao fotoana zao tena misavorivory be ny any fa amin'ny fomba malagasy de miaraba antsika rehetra ary manome courage antsika koa anatin'ny zava-misy ainantsika any eo ny fahantrana eo ny zavatra arakarazain'ny mpanolotra teo tsy adiny koa atsika namanao amin'ny communauté musulmane assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya taorinany ny veritreran'ny président Ravalomanina zao no vao tonga eto manakambara momba an'izay tena manakambara mihitsy nao satria iarahaba azy manokana efa ny arahaba moa zao tany amin'ny télé Rahavavy fa tsy mareraka ny miarahaba ny filoha satria raha amin'iny taona an'iny noho ny fitiavana ny voaka malagasy de mbola mijoro izy dikan'izay aminay na de atao anniversaire na resanandro vaky zao tsy areraka anay mihitsy de mbola mamerina ny fiarabananao Andriamato filoha Marc Ravalomanana zay mpitarika ny RMDM eto Madagasikara sy manerana an'izao tontolo zao ary filoha mpanorona ny antoko tim engany président mba ho tsatsanao zay tanjona irinao amin'ny fampandrosoana ny ty Madagasikara ty ary ny voaka malagasy koa de eo andamosina Manjakariva eo amin'ny fiatsiana an'izay sy fanantanterahana an'izay koa mamerimberina ny miarahaba anao ho lavo andro iainana anao amin'ty Madagasikara ty ary zay malay anao koa ho ratsy fiafarana zay ny fiarabana ataonao zay matofoloka mamerina miarahaba anao amin'ny fitsingerenan'ny taona nahaterahanao zao eny ary hiditsika amin'ny votoatin-dresaka araky ny nambarantsika teo hoe
misy raha manahirana ny antoly arany am'izao fotoana zao a mivoaka amin'ny Facebook efatra amin'ny alina io a inona indray zany zavatra mafampahnany zany namana frérot l'homme noir amin'izao efa raha manahirana eto amin'ny firenena zao nisy inona indray tany toly ara araka ny mahazatsa moa zany am'izao fitondrana zao a tsy zava-baovao loatra ny zavatra ny seho tanatyliary fa zavatra matetika mpitsanga atao zao fitondrana zao misy tsanga tena mampalahelo le izy ao satria tsy eritseretinao tonga amy zavatra ohatry zao zany zavatra miseho atiliary ao satria misy namana antsoina hoe PDG ny groupe Adja izy io Andry Bihary anisan'ny namana mahafatsapo izy io koa tsy de tena hoe mpanao politiky be loatra na hoe mpanohitra na hoe mpitondra fa olona zanaky n'ilay tanàna mahatsapa ny zava-misy am'izao fotoana zao de mba nampakapeo ary nitondra ny heviny manoloana ny zava-misy indrisy anefa zavatra hafa no miseho am'izao fotoana zao araka le vaovao endrika tamin'ny alina reny amy tambazotra serasera tsy inona moa ny olona fa mila zavaina tsotsotra ihany fa manampetra ny fotoana misy namana karana lazaina hoe ikony anarany tompona hôtely antsoina hoe Pamplemousse ary tompona hôtely antsoina hoe Mahay Ana amy tanàna antsoina hoe quartier Antsenengia zay ao Tiliara ao de io Pamplemousse io mahôtely azy zay de nametsaka escalier lay karana escalier an'le hôtely ambon'le trottoir de zay de escalier zay misakana mihitsiny ary manelingelina satria io trottoir io no hany lalan'ny vahoaka satria rehefa tonga ny fahavaratra ohatry zao tsisy lalana leny amin'ny arabe fa tototsy ny rano ohatran'le hetifona io itovizana le maimbo ty be ny tanàna RD koa moa eo aminay ao Tiliara ao tena maimbo koa ny tanàna asiko tsy teny kely zay satria na ny avenianay koa misy fararipako zavatra tsy fahita misy be ny tanàna Dede Tomira zay moa no tantana zao IRD tsara lalan'le mpitantana aty amy foibe an'zany fa zany be ny tanàna zany zara raha miditra birao mahalana na manangatsaina zany mahalana isaky ny alatsinainy tenenina ihany zany fa misy tovizana amin'ny renivohim-pahatany koa mako satria mbola IRD koa le olona de taona tsy zay zavatra zay efa tsisy niteny ny olona de niteny ty raha namana PDG Andry Bihary ty nametsaka fitaraina izy makasika an'io escalier ambony trottoir io satria rehefa tonga fahavaratra mba misy olona mianika an'io escalier io de tezeran'le karana lazaina hoe iko tompon'le hôtely de ho anatsian'izay moa naparitaka manerana ny tondra fanjakana rehetra ny fitarainany ranamana amin'ny alalana antsoratra tsisy niaino izy tsisy niaino na OMC na ny ben'ny tanàna nanaraka ny heveriny hoe procédure nanaraka izy araka ny lalàna mba tsy handikana azy toy ny fandikana azy am'izao fotoana zao hoe politika le izy na hoe mpanohitra satria isaky zay olona miteny fahamarinana am'izao mako de lokoina foana asina maillot mpanohitra reo RMDM reo nefa niezana mihitsy tamin'io ady io ny mpanao politika ao Tiliara niezaka ny jery fotsiny mba tsy handikana an'izay indrisy anefa tsy nisy fanapaha-kevitra niraisy ny OMC sy ny tantana ny tanàna ao Tiliara ao fa indrisy ny agagany olona omaly raha na eno nisy fisamborana ny ranamana eo amy valo alina amy valo alina tamin'ny alina voalohany aloha ny zavatra nanaitsa hoe fa inona loatra le izy de tsy mety hoe valo alina nanamorana an'le olona tsy misy mandadare tsy isy fiampangana mazava an'le ranamana manjaky ty androany moa zay fiampangana zay takiny vaoaka ny Toliara inona io zavatra io le olona zany mieritreritra hoe le fitakina escalier ambony trottoir ve na tonga le fisamorana samy misy raha manokana le olona raha misy an'izay tokony nivoaka fa tsy vitan'izay ihany rehefa samborina izy tamin'ny maraina tamin'ny efatra teo satria mba nisy olona ihany nianjy teo le olona samby gaga anatin'le fisamborana namana mpiara mikatsoka am'le namana io satria izy manana vahoaka makatò azy mba tsy lazana hoe tsisy tsy akatò ny zavatra nataony na dia ny any atokantrano makatò fa ny tonga ny antseatsany araka amy moa le teneniko eto niaraka amin'ny eo mandraparaina azy tamin'ny efatra maraina teo araka ny loharan'ny-baovao marim-pototra nentina io raha namana io tsy fantatra na efa vita PV tsy fantatra no inona ny fiampangana azy nentina niakatra nanaraka ny lalam-pirenena fahafito miazo makaty Antananarivo
tsy fantatsy hoe ankany sakara ve ankany hosy ve ho any fianaratsoa ve akaty-Antananarivo ve mirohirohy saina ny fianakaviana sy ny mpanaradia azy amitsika miteny zao ka inona ny zava-misy am'izao maraina zao mivory ny ray aman-dreny amy tanàna zao ao Tangalamena Tangalamena ny ray aman-dreny be satria io ranamana io avy am'foko ao antsoina hoe tanalana zay zay kivondronany hoe fikamanana toko be telo tsisy tsy alalan'zay raha olo avy ana Toliara zay moa olo avianina mahalalan'zay tsara anatin'ny fivoriana zay fivoriana zay nefa tsy fantatsika zay tena hoakony tena hoakony zay tsy fantatry satria amin'olo efa nona be zao mbola misy savorovora ny zanany ampisambona zany fanamborana zany ane mampalahelo ohatsy nanambotra jiolay mihitsy avec kagoly ny avy eo amy gendarmerie nanao fanamborana an'le ranamana tena nampalahelo olona ve mba mialy zavatra marina efa tsy vitanao niady an'le izy tokony ho fanapaha-kevitsy nandrasan'ny olona hoe demolisena io escalier io satria tena rariny sitsiny kosa le vitakina ampitoniana fa ngamo izy io tsy mbola tsisy fampiresahana mihitsy hatram'izay ny mpitondra fanjakana tokony hitondra le fampiresahana mihitsy tsy manao ny anjaikitra tanjify azy zay tena marina tsy fa izy ny zavatra hita ny fahazahoan'ny olona azy fa hatreto tsy mahalala le fiampangana fa ny fahazahoan'ny olona azy hoe zay fisamborana zay ve no mety fanapaha-kevitra atao sa misy antony manokana zay le fiampangana aloha hatreto tsy fantatry ny mpisolo vavan'le ranamana tamin'ny alina tsy navelaniditsy atao aminy koa le izy nefa mivadika zavatra hafa mihitsy ary efa lokoin'ny olona hoe mpanohy tsareo zay mihitsy ka io zany defa fanjakana malemy marefo sarotiny izy amy fahalemeny zay vo misy zavatra tenenao de mpanohy tsareo zao satahotra be zao fanjakana zao satria efa malemy satria hitatsika ny manjo azy eto Antananarivo io na ny olo ao aminy efa manongana anazy de zay zavatra zay zany miteraka tsy fahaizana mandray fanapaha-kevitra tsony satria efa tsy aotsony ny concentration ny mpitantana anatin'izao fitondrana zao na any amin'ny ratsa mangaika zany efa ianjadiny zay zavatra zay ka zahay eto zany manoloana an'io amy zavatra Toliarany io maneho ny tsy hafalianay satria tsara ny mahalala fa io ranamana PDG Anjibiary io zany prefinoana ary membre ao anatiny tsara izy io fa io ady ataony io ady amin'ny anarany mahavoaka ny Toliara azy fa tsy hoe mahasilamo azy de adina kasitsahany vaoaka ny Toliara izy io fa zahay eto zany de misitona ny sainy tsirairay manaraka an'izao sy mandroy an'izao fahitalavitra zao ary saorana ny MBS sahay mampiatsano anay anazavany zany fa zay koa tena saorana nyty fandarana anakiray ty tena misokatra ao an'ny rehetra mihitsy miresaka eto aloha tsy mety resaka politika ihany fa nazahoany nanazavany zay mivaoaka ny Toliara aloha de zao zahay eto tsy hoe hanentana tsotso zao hoe mitony fa meritsereta tsara tsika ao Toliara manoloana an'io zavatra io fa io zavatra mahazo amin'ny PDG Anjibiary io mety azo anao apitso afakapitso satria ny tena mampalahelo eto tsy vita ny teratany karana le olona le iko fa mbola manambanimbany gasy ny antony ilazana zany de tsotra aiza moa ranga ny escalier anao rehefa mba misy olona mandeha satria le dobojano ny lalana de rahonanao hovangoanao anovanao teny mahery nefa anao milaza malagasy nefa anao fantatsy n'olona ny anao karany ka za eto zany de fa mampitsidika sady hoe mbola tsy mahazo an'le fizakanjo zopirenena malagasy ve le olona efa manao an'izany fomba fiainany mampalahelo zany ary mampahonena ka ana eto dia mitondra teny fankaherezana amin'ny fianakaviana manontolo sy ny mpiaradia amin'ny PDG Anjibiary sary manentana koa ny ray aman-dreny rehetra fa mino efa anatin'ny fivoriana nareo zao ho an'izay mbola tsy anatin'izay vorina reo satria foko 20 ny ao Toliara ao 7 miaraka amy karana sy ny vazaha mifampiantsoa nanareo karana koa mifampiantsoa satria manana ray aman-dreny nareo fa toe-javatra ohatran'izao tsy mety so de mba servitanana malao de vidianatsika vantotra osy na akoho ka aminay zany manentana foana zay atao anivony fanoerana amy mahazanaky Toliara azy zany manentana satria zahay ato mampanoza le hoe mifampiresa atosika makany fampiresana fa zao fitondrana zao mihitsy sy ny ratsa mangaiky tsy mahalala an'zany tsy mahalala fampiresana zany
azy bontolo lefa mandray fanapahakevitra ka zahay fa anapahakevitra bontolo ohatran'io anenenana ihany am farany anenenana satria singambolany mandavy vosotra omby azadino singamboly mandavy vosotra omby dikan'izay zany so de eritseretina hoe PDG azy biaty sy io de kitikitianareo de ataonareo za eto zany de tena manameloka am'le fomba rehetra natao aminy zahay de mitaky avoay ho itapoko itapirenena ny zavatsy ampangana azy ho fantatsy ny vahoaka fa miroiroy saina ny fianakaviana sady avoay koa hoe nentinareo aiza izy nentinaiza satria na ny mpisolo vava azy tsy mahalala an'izany na ny fianakaviana na ny namana mpiarany katsoko amy tsy mahalala hoe aiza izy fa fita fotsiny izy nentinareo manaraka ny lalam-pirenena fahafito tanatina 4 zay zany tsanga miseho any anovanay antsoavo anovanay antsoavo le izy amy filoha marikaravalmanana amy maharay aman-dren'ny firenena zay tsy mitsahatra amy joro anovanay antsoavo le izy vahoaka malagasy rehetra anovanay antsoavo le izy amy mpitondra foibe tsy mireraka zay manao antsoavy aminareo na de manao be marenda nareo fa be ane zay antsoavo nataonay zay fa tsy misy miaino fa tsy mahareraka satria amy kitikitiana ny maty hoe mba tsy te andevimbelona zay mihitsiny zany le izy sao lahy io zavatra miseho atiliara ao hivadika zavatsafa sanatsy ny vava satria azadina teratany karana le manambanimbany malagasy ao tiliara ka aza tara mbola tsy tara tsika isorana aloha ny ray aman-dreny ao an-tanà sy ny tanora zay efa mivory am'izao fotoana zao hijeny tokony atao anatin'le izy fa zahay kosa zany de atava ampilaminana de anatin'ny izy hoe zany tokony hoe afaka fahana ihany amy maha-olombelona hoe amin'ny alala mifampiresahana mba tsy tonga amina zahatrotra zao mantsy zao toliara lasa foyer de tension ndray lasa misy baraingy be dehibe zany zao mipetraka hoe anahoana indray no toy an'le raharaha ty hitatra makaiza ndraraha-pireneny ty efa manahirana zay tsy maintsy horesantsika reveo tena araky ny mahazatsa hoa zao fanjakana zao ihany zao mpitondra zao ihany mamoly korontanao anatiny zao zany fa azahoaka zao zava-zao korontana volena mihitsiny satria na ny olona mihaino anara na atatsika olona farany atatsika hoe fara zay tsy nianatra sanatsy ny vava de mahatsapa hoe inona ny mezira tokony raisina anatin'le izy voalohany le escale ambon'le trottoir tsy ara-dalàna tanteraka faharoa misy mpitondra ao mahaleo manjodana an'io eo no eo fahatelo misy mpitondra afaka mifampiantso ny rehetrarehetra azo antsoinany andany sy ny ankilana ijerem-baolana fa tsy zay ny zava-misy mandrisy ny andro maromaro nga mbola tsisy fempiresana mihitsy hatram'izay tsy misy ty zavatra mahagaga efa nisy io tranga io tamin'ny hôtely anankiray lazainy hoe palais nanao fanorenana tsy ara-dalàna de niazakazaka ny OMC nanao fandaminana mbola io PDG anjy biary koa nitaky tam'izay de niravina tam'izay samy manjodana tena ny lamina tsara teo nanaporofona fa ty PDG anjy biary ty tsy olo patakorontana fa olo mijoro amy fitiavana an'le tanàna satria tsy zay ihany ane fa amin'ny lafiny rehetra mihitsy le tanàna désordre ratsy mihitsy ny fomba itatanana any otiliara ao hatsy zay mamy zao fotoana zao vao maika manampitrotraka azy satria izy teneniko teo iny laibe ny tanàna tsy miditra bro tsy miatsika fanangana-tsaina ny avenin'ny toliara fa naripako de tsy fantatra mona zavatra mifananjify fa tamin'ny alina laibe ny tanàna maharitsay adiny efatra ora efatra tao amy gendarmeria tao anatin'ny fanamborana eo tsy fantatsy ny le vahoaka niatsika teo inona ny atondiany tao io moa reo no hanazava an'izay so de misy fanjaisany satria lehibe ny tanàna mihitsiny tao amy gendarme tamin'ny alina hitapoky hitapiarana inona ny antondiany tao am'izao zany manjavozavo be na ny fiampangana inona ny antony fa le olona aloha de nentina ambogadiny nankany amy lalam-pirenena amy fahafito mandeha moa ny tsao ao zay tsaho zay ratsy hoe ankany atsy afa ankany an-tany mora tsao ao zay fa noho ny tsy famoahanareo ny tena marina ivoahan'ny feo maro etsaroa ka aminay zany ny fepetra tsy nanjay alohan'ny fanjakana fepetra hitondra filaminana fa fepetra hitondra korontana no misy am'izao fotoana zao ka za eto azafady miala tsiny miala fonja ny tena mako fantatsy n'olona hoe lominoara fa azadino aty Antananarivo za vo lominoara fa ny fiavianay toliara frérot no alalan'olona atao toliara diso mahalala ny fomba fisainanay ao toliara ao sy ny toetranay ao ka raha zao zavatra miseho ao toliara zao
misy andiana karana manambanimbany malagasy amin'ny fahamarina lay gasy mandraisa fa petsa hainganatsika ray aman-dreny so de sanatsiny vava re so de zavatra tso voafe fa ny foyer de tension de miakatsa be aho fianakaviana zao de tena mangororo aizany zanakay am'izao satria le fianakaviny le raha namana voasambotra io koa fianakaviana manana ny maha izy azy ao ao Toliara ao satria rainy efa be ny tanàna deux mandat Biary dogony tsy bibiny ny zokiny efa be ny tanàna ny Toliara raha Beajazan sady député ny Toliara am'izao fotoana zao miaraka amin'ny fitondrana dikan'izay zany le olona volazaina PDG andry Biary ty de zanaky ny Toliara ary zanaky ny olona matanjaka ao Toliara ao dikan'izay matanjatanjaka mitovy am'izay koa ny endriky ny raha ohatsy ka tsy mandeha amin'ny tena izy ka zahay tsy akatroky ny fety zao sao lahy sery vitany anamalao inana ividianana vato sakoa tena mialatsiny zahay manao antsoavo manao antsoavo aminareo anaty fitondrana maefa jereo akaiky farazaingana avotsorona androany de androany lay olona fa aminay rehefa tsy mivoaka ny fampanganareo azy de olona tsy manantsiny ny olona iny zay zany ny anay ny hafatsafatra ho an'izay mananjify ary manao antsoavo koa amin'ny andriamatoa premier ministre hijery ankaiky an'izao raha zao satria ninina ny filaza mbola anao ny premier ministre eo aloha tsy fahatombomanany zao de misy fiatsaikana aminareo foana rehefa misy ane sanatsy ny vava ny toko tonga tokoa ny toko ao Toliara ao de zay mampalahelo mitsangana nareo jereo izany fototry zao zavatra ao Toliara zany zay zany fa tsy ibahana lava amin'iny tsika namana vahoaka malagasy fa miazakazaka be na raha-pirenena mino fa iresaka an'izay tsika fa ny tena koa moa rehefa tonga eto tsy maintsy resaka raha-pirenena fa resaka fiarahamonina tany Toliara eny ka zay indrindra mantsy frérot Lomnoir ino moa tsy maintsy andresana satria hatramin'ny alina mandeha be Facebook inona indray zany zavatra ny Toliara zany inona indray hoe foyer de tension inona indray ny raha-pirenena nefa efa manahirana de ho hitantsika eo zany ny fivoarana zay raharaha zay raha-pirenena tonga de raisiko hoe ianao Lomnoir dia anisan'ny londoa ampisorona tao amin'ny gasy leo tena tsy hoe londoa fa tena loha mihitsy ianao miaraka tamin'ny rakiki tena natitra niny fitoriana moa izany ny entanareo tany amin'ny ACC iny nareo dia ny filoham-pirenena moa ny tena voatontononareo zany tao anatin'ireny zavatra nataonareo reny tao anatin'ny andro vitsivitsy maromaro tao aorianan'izay tsy de nandrenesam-peo-tsony nareo de nandeny ny feo nahazo vola ngamba ry Lomnoir nahazo vola ngamba ry rakiki fa atany voalohany tena nafana be nitondra soratsoratra sy ny sisa hatrany amin'ny ACC avy eo nangingina de efa nisy moa fanazavana entanareo fa tsara mafisina hoe inona tsara ny tena zavatra nitranga ary anahoana ny toyany satria reny motion de censure teny amin'ny Assemblée nationale misy miteny hoe mitsefitra fa misy miteny hoe tsy mitsefitra zany eo fa mbola misy toyany io sy ny sisa nen'ny député ny premier ministre no zany naosongoziny nenareo ny filoham-pirenena mihitsy tao aorianan'iny mba verenika lazavaina tsara aloha zany ny momba zay mba azahoany ny vahoaka malagasy azy marina tokoa zay fanamariana zay ary hitanay le izy amin'ny tambazotra serasera marina manany antso anatin'le izy fa tsy maintsy hitondrana fanazavana na de efa nitondrana fanazavana tany ka tratraketo mantsy ianao aloha androany de tonga de hoanontany koa zay izy tsotrany amaliko azy any ny eo abolana zay hoe azo abo hitanjivotra ary ny manao ihany tsy maintsy tenenina ataoona moa iteniny efa tsy manao ary mafy ihany koa no enjehana fa ny tena zava-misy tamin'iny namanam-panao gazety voaka malagasy tena tsorinay eo efa natsidiky ny namanam-panao gazety eo nisy dingana be da be ary dingana naisany tena mafy teto amin'ny firenena le nentiny gasy leo tanatin'ny hafanambe le nentiny teo iny mbola misy velo le gasy leo aloha gasy leo tena mbola misy ary amin'ny tanjakiny ny zavatra tsy nainononanay leo de tsotsy tao anatin'ny zavatra naterina etseroa iny
nahazo fanamariana avy amin'ny ACC zay raha tadidinareo vaoaka malagasy hoe makanesa makany amin'ny solomavambahoaka de zahay moa zany nisezina HCDD tamin'iny a nomenan'in'le fomba fijerinay am'le fandikana lalam-panorenana nataon'ny filoha miisa 10 izy tam'izay a raha tsy diso aho de naterinay koa tam'le président groupe parlementaire rehetrarehetra tao amin'ny assemblée nationale de nametsahanay koa tao amin'ny bureau membre de bureau ny assemblée nationale zay tsy afaka nanjainay moa ny président zareo tam'izay fa bureau permanent napetsakinay tao de valiteny azonay tamin'ny voray le izy ary hodinihinay amy session manaraka zay teny zay a tenin'olon-dehibe fanaiky tenin'olo kenjy ny gasileo koa mpanohitra voavolavola tsara satria tena zahay mihitsy no nanangana an'io azadino fa ny gasileo a mbola zanaka atao ny RMDM ny RMDM efa namolavola tanora lalitsaina tsy hanao zavatra tsy toma faharoa manaraka an'izay tsy nitsatsa zay tao anatin'ny fanginana fa nametsaka ny lafitra rehetra am'ireny vohim-paritany satria rehefa hitolona na vaoaka malagasy ilaina zany satria inona tokoa moa ny zava-niseho rehefa nandeha le gasileo tsy haiko na n'le anarana na le zay le mitarika fa nalaza be tampotampoka atao tany amin'ny faritany le izy a de tsy maintsy nitsidiana nomena toky le olona hoe mandeha io fa azakivy satria tsisy olona tsy mitaraina anoanana eto Madagasikara na IRDS na TGV izy noana mandainga zay milaza hoe tsy noana ka nijery ifotony ny gasileo anatin'izay a nametsaka rafitra fa nay zany na tsy zany be loatra koa ny pression nahazo anay ny vaoaka malagasy misy miteny koa mantsy iza raha ny ao ambadiky ry zalareo iza mikopaka andry zalareo ny fantsana no nanosika nay nanao an'ireny zavatra reny manjaky ty androany fa ny pression ny vahoaka raha tantarainao aminay tambazoa setra hoe andao akery amy 13 mai andao anao an'izao zahay tompoko tsy hanao sorona nareo toy nataony sasany sanatsy ny vava ny gasileo a tanora voavolavola avy ao amin'ny RMDM anisany ao amy gasileo tsy manao politika bontolo fa politika lalitsaina ka zay tanatin'le gasileo a tsy afanamaly any vahoaka mivatana am'le itaitapony andao akeny amy 13 mai fatatsay fa raha nareo nentineteny de tonga nefa efa fatatsay koa ny akony tsy maintsy nanao ny fomba fanao le mahazatsa lay mpitondra ka zay tsy hanao sorona miala tsiny miala fonjy zay nahatonga anay a namolavolany tany amy faty sady kosa ny anjy le tenin'olo-dehibe ny fanaiky hoe hodinihanay ty ka efanareo matsotra tonga de tsy hita tampoka tena tsy hita tampoka zay satria nanaja tsy hita teto Antananarivo zay fa nihita foana tany amy faty fa zahay moa miaina am'le oenty manana zay kely anananay satria ny fahantsana azadiny fa mitarika gasileo koa nona ohatry an'le vahoaka nona koa izy anatin'le tolona de indraindray izy mahoatrohatry zay fa zahay zany zavatra nanjasanay karazana nisy fahadisom-panantenana kely ny gasileo tanatin'le fietsiky nataon'le député fa na de zany na tsy zany saorana aloha ny firaisakina nation solombavam-bahoaka na dia nisy nanao toy ny lelon-draza moa filazan'olona azy mandroso miemotra fa efa nisy le firaisakina aloha na de zany ary zahay mbola manantena anareo solombavam-bahoaka anatin'le izy le 10 le 10 misy ara ny teny hoe mety ho tafakatra 30 mandehandeha io a tsy maintsy ho todinareo foana satria ny zavatra ao amponareo hitan'Andriamanitra tsy maintsy ho tanterahy na dia namerina sonia ny sasany zay nilaza nangalarina sonia zay manantena satria Andriamanitra mahita ny ao ampo tsy miloka fatatsay dolo ny ao amponareo 500 mihoatra lavitra 500 ny namana zay tena izy fa mbola misy ny azakazaka nakatianao sonia efa nisy ny akatsa nisy ny ray avion aminay ny sasany tamile sety tena hoe anao sonia ny diany dikan'izay zany a tsy 500 zany fa nihoatra lavitra an'izay ka amiko zany a tokony hivoaka hero nareo raha ny feo heninay va mivoaka malagasy hero nareo samy honotsenaina fomba maketsiketsika any amy distrika nareo tsirairay avy raha nahavitanina hatramy farany satria le tena filany vaoaka malagasy no nataonareo fa zaho aloha de tena mampirisika anareo ary miakoraze anareo solombavam-bahoaka hoe zay mbola vonona am'zao za miteny hoe sany tsy mirifitra le izy mbola tsy mirifitra fa io oatra ny afo ina mahatonga ny frérot iteny zay be de be député fampiantso amy tena miresaka miantso hoe gasileo a zay mbola mandinika n'iny taratasinareo mbola tsy kivy fa mbola misy lalana hafahanay mipoitra fa ho tonga any amin'ny
safidy io a voty a araka amy teny baiko a any voivoaka ny safidynrehetrarehetra fa le hoe nanala sonetry anazy sonia jereo fotsiny fa mbola misy député vonina isalotra an'izany hoe héros zany héros de Madagasikara misy io ary isaorana manokana aloha mialatsintsy hoe atao membesy tena de misaotra an'izany député Tim aloha tena mavitsika anatin'le izy ary efa héros reo nalazaina vitsy anisa nareo député ao fanoherana ray manontolo héros ny fandraisanay anareo zao ny ninona ny hoakon'io nareo efa héros efa makasitraka anareo vaoka malagasy fa asakasakin'izay mbola ihemotra fa zahay eto de mbola matoky an'izay misy fanantenana de eto koa de manentana tsy mitsahatra efa reraka nany médecine azy moa fa eto de mbola manentana azy fa nany médecine foana ao isakin'izay miteny mbao hoe lay filohan'ny solombavam-bahoaka Ramatoa honorable Christine tena mijoroa anao mijoroa fa aza mandroso mihemotra aza mandroso mihemotra be de be ny olona miaro anao fa za tsy le anisan'ny miaro anao za anisan'le manan-kena anao fa mirosoa anao fa mivadika héros ihany anao rehefa tena mirosoa anao mirosoa hatramy farany mitsangana anao mpiandry zany pitarika zany mijoroa anao fa nilaniny député maro anisa anao tamy fandanina anao ho filoha zay ka mijoroa vahoaka ndambosina ro député zay mbola vonona ka aminay zany tsy nangina ny gasy leo ary tsy nivarotra fanahy fa nitsindro vahoaka tsy atao sorona no sady nahandry ampitonina lay taratasy nentiny aleo tonga de mazava zay mbola eo foana zany gasy leo aloha atreto zany de ny olona moa manara-maso fa nareo mantsy le nakany amin'ny ACC de ny filoam-pirenena ny tena nkianinareo hoe manitsaka lalam-panorenany zao hoe zis de izy ny ACC hoe mandana makany amin'ny assemblée de nandeha nakaninareo de am'izao zany zao le izy aiza ho aiza le izy satria ny ACC zany zao andrasan'ny olona mihitsy zany zao ny ACC satria ny ACCDD ihany ko de efa miteny ihany ko ny amina hoe ahoana ny momban'io ahoana ny hevitry ny ACC sy ny sisa de nareo nefany eo ihany manoloana n'le raharaha zany misy androm-panjakana lasa voaresaka ny présidence ny république voaresaka ny assemblée misy fetraikany any amin'ny Sénat ny ACC moa eo raha teo amma hoe fitsarana avo mba lalam-panorenana azy oka tsy adinoantsika fa nanalana amin'ny présidence Afy Alberany no resaka lalam-panorenana zay mihitsy ahoana ny fahita amin'ny fireroan zay no toy an'ity raha ty zany ny anay moa zany tsy miolakolana ny anay efa mahitsy tamin'iny boky le nentinay miraikitra ny fandikala lalam-panorenana nataon'lay filoha tamin'iny fotoana iny tazominay hatramy farany folo moa nisan'ny folo no sitenay tao fa tsy folo any le izy amitsika miteny zao rehefa ny ampy roa satria nisy fionana tsy mifanaraka amy lalàna koa nataon'ny filoha zay iarahantsika mahita zany fa malaza ny aona amin'ny solombavam-bahoaka misy proof daholo hoe zay mantsy nanontaniny olona hoe ahoana tsara ny lanjan'le ny solombavam-bahoaka miteny an'izany misy solombavam-bahoaka niteny an'izany amin'ny aina aman-jery ary tsy nisy valiny avy any am-pitondra hoe tsy nisy io aminay matoa tsy namaly izy miaika an'le zavatra hoe nisy zay aloha voalohan'indrindra faharoan'izay iny sony 500 iny tsy mifanaraka amy lalam-panorenana koa ny famohana anazy ankitsirany bontolo tsy izy koa iny farafaratsy ny namana mpanao gazety hoe vaoka malagasy any amy safidy izy nanao ny fahaizany amy maha majoritaire azy hoe nataony tsy lany le izy rehefa tany fa tsy zavatsy efa aroso apetsaka tokony itoya de natao bontolo aminay zany mbola fanitsakitsana lalàna ka nanay anivony gasoloa de mazava ny anay zahay manao politika voavolavola tsara satria ny volavolaina atao amin'ny RMDM zahay io atano RMDM intelligent zahay de mbola hanohy an'iny taratasy iny ary mbola hampinay le fanitsakitsana lalam-panorenana miverimberina nataon'ny filoha ka eto zahay mieritseritsy hoe sao de diso cible le député sao diso tsy tokony todika tany ampesiment ve ny tianareo tenenina re tsy aleo ve na de mankany raha ohatsa tena fa maro anisa ihany satria iza moa ny député tsy mahalala iza ny vahoaka tsy mahalala fa tena tsy vitany fampanantenana be dia be tsy tanteraka fa mbola misy fandikandikana lalam-panorenana miverimberina nataon'ny filoha misy zany tsy fakaratsena be fahatany fatatsy ny solombavam-bahoaka zany
ary zoanareo feny zahay ty ara nahavita nanao an'iny taratasy iny mba nametsaka an'iny tamin'ny HCDDD ACC tany amin'ny communauté rehetrarehetra ao mahalala ny gasy leo ary ny tany tena nankasitraka anay hoe zao fihetsika ataonareo zao a tena mampitehidera zay mihitsy nataondreo vazaha reo a satria ampilaminana tsy mitondra olo atao sorona fa mangataka ny zavatra hitanareo tsy mety eto amin'ny firenena ataon'ilay mpitondra anareo ka amiko zany a ny gasy leo mbola hanoy an'le tolona hanoy an'le tolona izy a fa tsika moa zao a akatroky ny fanomanana ny fety be de be tsika eto amin'ny firenena ty be de be ny kristianina hajaina zay hajaina zay fa zay efa anatin'ny mandrindra ny taratasy rehetra mahakasika an'izay fa zahay aloha de tsy any amin'ny gouvernement tatsonony anay ny cible tahaka ny joroanay hatsy zay fa efa hafa mihitsy ty anankiray ty tsy maintsy anontaniko ry frérot zany amin'ny maha hoe londoa ampisorona anao amin'ny gasy leo eo ihany koa moa ny hoe maflo national ny tanora RMT manao a flo ny tanora musulman de Madagasikara anao kaskety maromaro no etanao ono a tsika moa zany firenena mantra raha misy a proposé any miteny hoe ory gasy leo ory rakiki ory frérot ty vola be tsika hoa firenena mantra ty vola be a de manginy laisany ahoana ny mety ho vokatra zay raha misy ho ataoko anaty parenthèse raha misy satria zany foana no miverimberina matetika rehefa toe-javatra tahaka azao nareo ve zany tena hoe samy joro hatramin'ny farany na inona fandraviravizana satria le raha-pirenena mantsy me mafana de manontany zany ny olona de ny eto amin'ny miara-manonja MBS tonga de mahitsy foana amin'ny fanontaniana tonga de tsika amin'ny frérot le izy raha misy miteny hoe zany ny saosy raha frérot fa manginy nareo ahoana ny fandehana nenay aloha de aloha itsinotry zay voaloha tena mahafaly azy fantany satria zao na le olona anjabo ravivola koa ne na manambara magazety jereny le olo le ny ao amin'ny fitondrana ne vao mahita ne tonga de efa matahotra tsy mahasaha hoe ay iresaka amin'ny reto bandy reto satria zao ny fomba fijerinay tonga de zalahy mieritseritsary zay eto foana dika zay zany a zay zavatra zay a mety tsy mandalo an'eritseritsy ny zareo mihitsy raha atreto aloha i frérot tsy mbola nisy hoe zany ny saosy be ohatra zany tsy voto am'izao tsika ny joro fa tsika efa hatsy zay mihitsy ny joro tsy mivarotra fanahy za tiako zay anticipation ataonao zay satria so de misy namana meritry fa raha mitariko amin'ny gasy leo aloha hatsety de mbola mifampatoky zahay ao a anatin'le fitarihana an'le izy a tsy ho tratrany zay velam-panjika zay asan-devoly mako zany satria zao ady ataony gasy leo zao ne masiny ady miaraka amin'Andriamanitsy ka tsy ny devoly no andeha anjebreby aminay zany a na inona volana voninahitra de devoly fa kosa gasy leo toy ny mpanao politika rehetra rehefa hamaha olana ny voaka malagasy ao anatin'izao crise zao mifampiresaka toy ny fitakinay azy ny concertation de mifampiresaka na ny filoha anjenerena rajoela mifampiresaka ambony latabatra aminay tsy olana aminay satria tady-baha olana ho an'ny krizy fa tsy hoe tady-baha olana ho an'ny mpitarika gasy leo za kosa aloha tsy enkenay fa zahay a misokatra amin'ny rehetra mifampiresaka fa zahay tsy hiditra am'zany satria ty tanjazana iombonana ty tsy azo ataony zany nanimba ny firenena atsy zay ka dikan'izay zany a raha mandaloko hely any an'eritseritsinareo zany de miemora nareo atsisy an'zany ny ao masika be ny bandy sao de efa baraky eo mazava zay fa misy mitenikeo hoe matony ery rakiki matony ery frérot ilominoara manao an'io mitady César Zalary evatsoatsy mba manao calcul de mba miseho ahoana ny tonga de valiteniny ka tonga de mazava izy moa milaza amin'ny le olona manana fieritseretana zay fa tsy seza zao misy anay zao zahay ne seza le io fitaritana io ne de fa seza io filofilo tany sainao seza io fa izy fotsiny mety tsy manana carburance fiara manokana fa zahay fiera zay amin'io toerana misy anay satria mijery vahoaka de redevable tsara le vahoaka miandry anay tena hoe reo a misy zareo amin'ny sezan'io ka aminay zany toerana misy anay zao fa mahafiera anay fa kosa mahampanao politika ny tena mieritseritra hitondra apitso afakapitso hitondra le fampandrosoana le vinavinanasa ao anatin'ny fosaina ka zay tsy midika hoe tsy tia zahay fa ny fomba ara-demokratika ary ara-fomba ara-politika miaja no anjaisanazy aona moa manao sangisankely milatsaka ny filoha nasionaly ny RMD moatra de ohatra hoe zahay manoana azy de lany izy mitondra zahay seza zay dika zay zany a
ny seza tsy fahavalony mpanao politika ilainy io fa seza tsy misy tsilo seza tsisy tsilo fa ny sezany zareo am'izao nga misy tsilo e misy afo mamay be ao na izy mipetsaka ara-sairana be fa le sezany mpanohitra mangatsitsika be satria zahay na namana mpanao gazety mandeha ambany ravikazo eny salutso sali toraka voninkazo sy toraka voninkazo na dia fanaona le vaoka hitanao irerana tena ampisaotsy e toizy e zay mankoraze anareo zay a seza zay aminay zao zay mandeha rehetrarehetra mahitany président ny rembe président Marc Ravalomanana verena anao dada zao verenao maty zay sinsiazinsisa tena marina io fa tsy hoe fiatsaram-belatsy ny vahoaka ahoana momba an'izay fahitanareo vahoaka manotro anana ny filoha Marc Ravalomanana taloha moka io vahoaka io ny diabolisena aloatsorona na karatsiana farany zay zoky ina mahatonga ny nomoara ny teny an'izay ny teny an'izay satria zay ny fomba fiady nampiasainy zao fitondrana zao tamin'izy nanao fampelezakevitra ny diabolisena zany filoha Marc Ravalomanana fa hoe tsy tiany zanaky ny faritra aleo itsina le izy zay ny zavatra ny voizina ka le vahoaka koa zany a nandairan'zay ny ankabetsahany fa am'izao amitsika miteny zao na mana mpanao gazety vahoaka malagasy za vo avy any antsimo fa tena tsy voarebireby tsy voarebireby tsony fa mifanipaka zava-misy satria raha nanao fampelezakevitra filoha Anjelina Rajoelina hajaiko izy amy mahafiloha azy zay tena tsisy asiana tongotra ny arabe tamy fotoanandro tsisy asiana orange daholo ny tanàna tonga de feno fa injisy anefa tam'zay a satria natanjaka le diabolisation hoe zahay no tena tianareo zanaky ny faritra fa raikary tsy tianareo ny diabolisena fa am'izao tena manasa ao ndre matofoloha mamangy kely any toliara fa azadiny fa ray taona lasa filoha Marc Ravalomanana tany lacrymogène no navoaka raha olona vitsikely tsy namoana lacrymogène matoa namoana lacrymogène be dia be ny olona nefa raha refesina tamin'ny efatra taona lasa telo taona lasa tamin'ny fanjakan'le diabolisation tsy tahaky reny ny olona fa am'izao mifanipaka raha président Ravalomanana ny mankany tototra ny olona fa raha filoha Anjelina Rajoelina matahotra be manomana telo herinandro am'izao io tiany fleron zavy tany ka zanaky ny faritra koa manina moa zao hoe tsy sahy mijoro hoe taloha anao nazaka olona satria diabolisenareo le olona hankalain'le candidat anankiray fa androany nareo satria ny fotoana milaza zavatra ary manova zavatra ny fotoana ihany no nananatra ny malagasy tsy nisy nananatra azy hoe lainga le taloha reny zava-dehibe zay fa le fotoana no nananatra lay olona any faritra fotoana ihany mananatra ny malagasy le fotoana satria le olona ny teny hoe ry ratsy ka izy ny tena ratsy aty amin'ny farany tiako tenena zany namana efa satria aloatsorony ny avy any amin'ny faritra any nampandany any filoha Anjelina Rajoelina tam'ireny tsisy hoe kosa aloha tena malahelo milaza aminareo sady ny TGV fa tsisy mialokaloka amin'ny RD zao ny sisa paripariaky olona vitsikely tena tsapa zany misy any amin'ny RD raha mivadika manao tim tonga teto ka le izy ana tsika ao tsy miteniteny zavatra tsy ananam-pirofo misy le zavatra zany TGV zany a na le TGV ny lokaloka azy taloha fa sahirana izy miteny hoe TGV a fa mody hoe IRD a misy dikany zay anao mbola eo fitondrana efa maty sady lay antokonao le antoko hoe ny foroninao efa maty sady tiako tenena zany de zao raha zao tondra am'izao fotoana zao a efa tsy any amin'ny tsony ny vahoaka malagasy raha ny any amin'ny faritsy zay nandalovanay aloha de fa tsy any amin'ny tsony nefa zay ny nampanany azy ka vo maika ve eto anao efa nampitsidika hoe maimbo ane ny tanàny refesina amin'ny reny vohitsana ny fandosoan'ny firenena anankiray fa rehefa reny vohitra no manao ohatry zao za aloha eto te anao sangisangy za tena so de le fako koa anao saina mangataka am'zalahy hoe sory zay fa raha olombelona miteny a efa tsisy enoin'ireo tsony io zao tena ianao zao avy any amin'ny faritra eto an-tananarivo ny hitanao io tena sortira raka ny tanàna ka tsy tampoka anay le izy za aty foana ne mipetraka na makany amin'ny faritra eo aty efa fatako ohatry zao ny any aminay zany izy le teneniko ateo tsy mahamenatra miteny an'lay be ny tanàna tokony andraisanareo fepesa le be ny tanàna anareo atiliara tena andraisanareo fepesa ny faran'zay zokiny fa tsy manao zany tsy manao zao raha mbola misy commune tsisy be ny tanàna be ny tanàna lany maro be zany dolo raha tsika hitanisany tsy fahatombanana namana mpanao gazety a
lanety ny fotoana satria be diabe loza io zao resaka délestage tsy maintsy lazaina foana io aony io zao aiza le fampanantenana aotiliara mbola mandeha le délestage le 400 mégawatt tsy hitatsony nefa final ny baolina minazy final zao a de ahoana tsara zany zaho aloha tena malahelo zay fampanantenana rehetra natao de tsisy tanteraky tsy ny baolina ihany aiza ny mondial aiza ny délestage aiza rehetrarehetra mihitsy izy teneniko ina fotoana tsy ampy raha hitanisany zavatra tsy tanteraka fa izy moa iny hitatsika milaza fodi-drafitrasa reo fodi-drafitrasa koa raha betsaka sy mba mialo dikan'izay zany a tsy haiko zay mba anao namana mpanao gazety mijery ny kianjany metrakira zany malahelo anao nefa mba minisa avy any amy tena no mitantana an'io fanatanjahantena tena raha tsy mitondra godasy tsaratsara le vrai anao mamay ny tongotrao mamay tena mamay sady raha vo mianjery eo anao mety maratsa nefa za metrakira zany tena na le fefy ara mirodana toilette tsy zarizary le izy tsy vity sady metrakirany tsy antiliary rery fa any malagasy le piscine manara-pentra olympique ao amondranomasina le nanapahana zavatra afako iny kapakapaina le ombo tsisy mandeha hatram'izao rehetrarehetra mihitsy ka aiza am'izany moa hita eny koa le fotoana ho am'laza zavatra tsy mila fanentanana tsony ny any atuliara fa raha manao rapport de fois na lay filoha mahatsapan'zany satria izy a tsy afaka izy ane mba tehitsidika ny toliara hitako fa somary fa be diabe ny zanaky tuliara ao anaty fitondrana ry frérot ahoana ny fahitanareo an'izay be tsy anjao fanako misy ane be fa tsisy ilaivana azy be diabe io mety ohatry hoe raha folo zareo mety raha ihany mety mba azo trongay ka inona mitovy amy tsy misy ka amiko zany ka ohatsy nalaiko faran'izay kay koa tsy vitany ministra ny fanatanjahantena ministra Tinoka Roberto fa mbola koatsy jereo zavatra ny seho alina misy ray aman-dreny ve toliara sa tsisy misy olona manao fitakina anjarany koatra ane am'izany mijery inona ny zavatra mandalo ato amy tanàna fa manto tonga am'ireny fanamborana reny tsy haiko na tsy fantany eny ary mandehany ny fotoanantsika mamaraparantsika frérot na zany na tsy zany a tsy maintsy hiatrika fifidianana amin'ny firenena dia maro ny hevitra mandeha fanehonkevitra sy ny sisa efa nyteny ny sadeka de io zany zao ny vondrona afrikanina miteny ihany koa ny union européenne moa ny teny ary efa nasika amin'ny fitenin'ny union européenne ny kianiny hatramin'ny ACC de raha ravitsika zany ny tenin'ireo mpiaramiasa avy any velany de hoe fifidianana madio mangarahara zay foana moa ny tenindrareo de rehefa avy eo eken'ny rehetra tsika nefa tia ampanomanana ny fifidianana am'izao fotoana zao resaka hoe lisy-pifidianana sinsisa be diabe ny kiana be diabe ny tsy fahalavorariana ao anatin'le izy de mpiaramiasa ny ivelany ny teny ary hoe atao ry fifidianana tsara ny ifanarahana fampiresa sinseza sinsisa fa na zany na tsy zany ilaina koa mifandraisana ndraikitra amin'ny isaky ny olom-pirenena aona ny fandehan'izay le izy aloha tsotra ny amaliko azy ny eo anivon'ny fanoerana anisan'izay ny gasileo mampiroso hatrany le vahaolana amin'ny alalan'ny concertation nationale zay miresaka aloha hevitra lehibe avy amin'ny filoha marikaravalima aza dino fa avy aminy io raha tsy diso tany atamatavy izy tam'izay nanao le fanamboarana tany mihitsy tsy haiko na le izy ny teneny filoha marikaravalima nanao tsy akasitrain'ny ankilany fa le izy de tena hita tsotro zao na ny vazara nanaraka an'le izy taty aoriny hoe zay solution an'io ankehitriny zao tsika tena mahatsapa fa hoe ny seni efa nanao fanambarana na de somary nasina fomba miaja namoany azy tena hita hoe tsy manambola ny seni afa manatanteraka an'le izy ny mpanohitra efa ela natsapan'izany ka eto ao zany mahita vaolana voalohana aloha de zay concertation zay raha tena hitady filaminana atsika sady fampanjosoana maharitra ny Madagasikara hiatsiana fifidianana de miaingavy am'izay ny fampiresahana ako lafike rehetra antsoina anatin'le izy fa hitatsika moa ny fomba famaliana ihany koa atsona ao anatin'le zay rehetra mihitsy nisy anatiny faharoan'izay koa ny fahasahian'ny eo anivon'ny seni koa dia iangaviana koa zareo satria samy mana taranaka atsika eto Madagasikara ty aza alefatsika any amitsy izy le firenena tokony sahy amijoro koa ny avy eo anivon'ny seni hoe tsy tanteraka ty fividianana ty ary tsy ara-dalàna fa raha reo ane mba miteny koa mety
ho moramora le fahatongavana sady ry zany mety tsy resaka arabola ihany ny tiapahana manantareo misy zavatra be marobe fa nga vola ihany no problème enty jugement supplétif ino be ny zavatra jerena anatiny io fa le izy a misy fikasana ratsy fa azahoako azy misy teanao inona ny tiany frero tenena misy teanao botolo anatin'le fifidianana hoe aroso atao le forcina hoe roso le izy a tsy haiko zay fomba ampirosoana azy a fidianana le tena bontolo so de nini indray zay le nini eo ihany ino mako a mino aho fa misy olona mieritseritra hatongavana am'izay satria mety mieritseritra hanatombony izy fa ny eo anivony olona efa mianjanja fandresena tsy ankatohany zany nini zany fa ny zavatra misy de ty tsika vaoka malagasy mila mahay mitsakotsako an'ty zavatra teneniko ty fa ty zavatra tsy maintsy iseho hoe satria zay ny asan'ny mpanao politika mijery lavitra misy fikasana zao ny anivo fitondrana hampidina PPN alohan'ny fifidianana inona zao mety tika zay zany a anticipation zao ataoko zao miteny mialoha aho sa amy mahampanao politika ahy 365 jours miverina indroiny telo inefatra ny ainanao teto miakatra foana ny vidiny PPN de zay ve rehefa ho tonga le fifidianana bontolo hampidinina anatin'ny 2 volana 3 volana na 4 volana na 5 volana mety nisariana an'le malagasy hiditra am'le fifidianana bontolo de handanina azy ndray mandeha ka amiko de tsotra tsika efa nona hoano aloha le izy rehefa ataony mora de hoano anao efa tsy manasafidy fa kosa aza miditsy am'le velampanjaka le velampanjika eto a ny hanainka zay tiany atao a hanao fividiana botolo a na ifity azy forcer satria io nzay fa tena miasa ny fitondrana fa midina ny retraretra paikadiny any zareo voamarina zany fa nampahantsaina anao tanatin'ny efatsataona 3 taona nampahantsaina domitapany antoera sitsapony zareo zany nampiakatra ny PPN ka izy ty azo ampidinina ihany tokony ho zay ny lesona raisina tsakotsakoina hoe ka izy ty azo ampidinina ihany fa tsy nampidinina reo elabe ka ho anay manokana tsy hoe rehefa kaiky fifidiana inona fa tokony miavanay maty hanoanana 2 taona sy 3 taona lasa tsy ho voavalinareo tsy ho voavahany efa bolana am'izay fotoana zay ka eto zany a efa miomana an'izay tsika fa hampidiny zalahy io am'le paikady maloto omanina mialoha io dikan'izay zany a aza ovaina zao fanahinao am 2022 zao tazomatra amy farany na dia tany ariary folo ny vidy bary aza mivadika velirano tazomy le safidy efa fantatsay ny safidinareo am'izao fotoana zay efa fantatsa fa tsy any aminy tsony ka dikan'izay tazomy zay zavatra zay tena averimberinay satria tekady tena ratsy fanararaotana an'le atao mihitsy zany zay ampahantsantsika faran'zay zokiny de avy eo moramora hono zay ny paikady zareo moramora hono ny mamadibadika atsika anatin'le fahantsana de mena vary sanatsy ny vava mino fa ny vaoka malagasy efa mahiratra tsy ho tsatsan'zay tsony fa mampatsiay fotsiny zay anatin'le izy mampanao politika eny ary amaraparantsika l'homme noir inona ara ny entinao amafisina ara zany hoe afatra mafonja andravonantsika zay resaka zay ny resantsika teo ny raharaha mafampana ny Toliara nitondra vaovao moa ianao teo a ny raharaha-pirenena ny crise institutionnelle eto amintsika mbola mitoy hatramin'izao inona no entinao marana azy ary ny anay aloha voalohany liderako manokana izy le teneniko teo a mahazanaky ny faritra tena avy any Toliara maika ny fitakinay ny famoahana ny tena ampanganareo ny PDG anjy biary ary mangataka koa zay ny vahaolana hitanay avy eto amy Gasileo sy mahazanaky ny faritra anay ny hoe arodany io escalier ambony trottoir eo a raha io ihany no hitondra korontanao Toliara ataoko angamba zavatra farany zay bitika zany azo hitadiavana vahaolana de avoay mazavatsara mivoaka ny Toliara koa sy ny fianakaviana sy ny namana mpanaradia ny PDG anjy biary ny tena fiampanganareo azy a ary raha hampangaina izy amy zavatra ao an-tanànao a de inona loatra reny mahatonga tsy maintsy alana miala ao Toliara ho entinaiza
dikan'izay zany a nininna ny zavatra mahakasika azy ao koa re zavatra mbola ho vita ao tiliara de vitainao a amin'ny firahalaina sy fiarahamonina tanteraka zay koa zany de manentana ny ray aman-dreny rehetra azakivy a mitady vahaolana amin'io zavatra mafampana toliara ao a na ray aman-dreny karana zay na ray aman-dreny malagasy zay a satria raha ihanitsika io a natambatra andriamanitra anatin'ity nosikely ty ato ao atoliara ao a dikan'izay a ray vatsika ray aina ary tsy tokony hisy zavatra ohatran'izao a ao toliara ao fa jereo nareo faran'zay aingana fa tena mampalahelo ny vahoaka ny toliara amsa vorovorosaina zay zavatra zay moa any an-tanana ty amin'ny fanjakana foibe jerenkaikan'zay zavatra zay etsy andany zay a miantso ny vahoaka koa zahay a hay tsakotsako sara ny ty farany taona ty a tena zahay aloha tsy hitondra korontana amin'ny farany taona zao a tsy hitondra korontana ihany satria zavatra efa tsy mahazatra anay fa kosa mirary fety sambatra ao anareo zahay a ao anatin'ny hanoanana mialatsiny fa mampomekely zay filaza zay a aona tsara izy teo mirary fety fety sambatra ao anareo zahay ao anatin'ny hanoanana tena mialatsiny fa tsika rehetra no teneniko eto a satria na misy fitonina toinona eto a tsy hampiditra varaikapoka ao aminao tsony satria tena tsapa tsisy olanao fety ampitonina mpilaminana zao eto satria zara raha mihinan'zay andro isan'andro sika rehetra mianakavy io fa de tena mahereza tazomo ankina amin'ny andriamanitra ny fiainana ivavao koa le zahay le mpanohitra reto ivavaonareo vavaonareo zay fa tsia ady koa ny ataonay ady masina hoanareo solombaombaoka metsako avatra farany a mijoroatra amin'ny farany raha te hisalotra an'le maillot hoe hero nareo mijoroatra amin'ny farany a aza mikely soroka anatin'le dingana efa vita aza mandroso memotra toy ny lelonjaza de tena ny gasy leo mampanantena atsika mianakavy fa hanohy ny tolona raha mbola tsy misy fiovana ary raha mbola tsy tonga amin'ny latabaja boribory ny vahoaka malagasy rehetrarehetra amin'ny alalan'ny concertation nationale de tsy mety tsy joro foana ny gasy leo a anatin'le izy ka mampanantena anareo zahay anatin'ny tolona fa tsy saraka vahoaka malagasy tsy vakovolo fa kosa tsy hampanao sorona anareo tsy hampanao sorona fa ho eo anilanareo manjakariva ny gasy leo misaotra tompolay makasisa misaotra am'le fanasana farantena farany i frérot ihany koa tanora musulman filohan'ny tanora musulman de Madagasikara tsy maintsy anontaniko zay satria andraikitra goavana ihany koa zany manahoana ny hetsika sy ny hoe resaka fampandroana ataon'ny tanora namana rehetra musulman zahay moa zany a alohan'ny ianao mantsy zao aty amin'ny politika aty tena hita be fa le izy zany a aleo manao mijery zavatra azo sapahitana raha misy ny olona victime am'izao fitondrana zao a ny mpino musulmane satria anisan'ny tena nametsaka azy anisan'ny ao satria nafanafo be ny tarika atao aminay a fanohanana an'izao fitondrana zao indrisa nefa efa miemotra izy zareo am'izao fitondrana zay isorana ny zareo rehetrarehetra satria nahatsapa ry zareo nahatsapa fa nisy fanavakavana nataon'izao fitondrana zao anay atako anay le iza zay tsy mialina ny hafa mahazo fa aiza moa rangana ny membre ny gouvernement zara raha misy ray ny anay koa tao ny ministre santé ny sorona tsy amrariny tsy arajadiny reny zavatra reny a de mbola nentanako atsika aza atao adiny reny a tazomatra amin'ny farany tsy hoe apitso afakapitso izy hahay manao an'le diversion mahazoka sy le fitapitaka sy kilaingalainga aza ovaina ny fo fa eto zay namana niny tsy tiako tenenina le izy fa raha misy ny olona mitondra faisana am'izao fitondrana zao zay anisan'ny musulman ary raha za candidat filoam-pirenena ka ohatsa hoe ny mpino musulmane ina no mifidy tsy maharesy anay izany io filo Andry Rajoelina hoe musulmane mpifidy tsy maharesy anay io satria fantatsy ny zareo tsara fa anisan'ny voafitaka ny zareo anatin'izy ka amiko zany a entanitsika ao amin'ny communauté musulman miatseha olana zay ny fampianarany Mahamady mpaminanitsika atsika hoe miatseha olana fa aza miamboho olana zao misy olana angeza be ta firenena de atsehotsika lay olana fa aza iambohana fa lasa manome vahana an'lay ratsy ny tsy fiatsehanao an'lay olana ka manentana atsika manjakariva tsy fahotana ny manao politika fa fitondrana anjara briko ho an'ny fampandrosoana ianao zao io manao politika tsara zay zany fa ndraindray misy olona mandika vilana aminay very fahotana le manao politika de tsy tanao an'io mihitsy nareo aza manao an'io satria efa diaboliseny sasany koa le politika ilaingalainga misy manimba an'lay politika zany misy mivoy an'izany any ambadimadika zay zany ny afatra ho antsika ao anatin'ny tsika mpanaradia amin'ny finoana silamo
miatseha olana miatrika ny raharam-pirenena miatrika ny raharam-pirenena tsika asa samby tombona andraikitra eto satria nandriamanitra koa ny tany anao pitso afakapitso rehefa anao tsy mandraindraikitra zay zany le izy ka mahafaly ny saotra betsaka any MBS fa tsy ahita ohatran'izao anao zao ne le ilana le fahalalahana fa zay aloha eto mangataka amin'Andriamanitra mba ho tafiditra anatin'ny kanaly bouquet canal ty zay mbola tsy eo aloha hatramin'izao mbola katsana ny zareo de zay aloha no iainana eto eny ary isaorana be deaibe i frérot di l'homme noir izay ny vahiny mitondra fanazavana nafantarantsika zavatra maro zany tato anatin'ny fandarana mendalana ary ianao eny ary dia izy moa tsy hivina ihany fa filoha national ny tanora RMDM filohan'ny tanora musulman de Madagascar ihany ko ary londo ampisorona atao amin'ny gasy leo tao mitoy ihany ny fandarantsika miara-manonja eto amin'ny MBS Radio Mada ary dia andray ampisehatra manaraka indray isika amin'ity fandarana ity fa akoatran'izay aloha zany ny tiako Madagasikara dia manohitra ny redynamisation zay efa fatao hatramin'ny izay zany efa betsaka ny toerana nandalovana amin'ireo atompon'andraikitra isan-karazana anivon'izany tiako Madagasikara zany zay mazava loatra va hoe miatrika ny raharam-pirenena ary amin'izao fotoana izao mihitsy ny tena mila fanamafisana mila tena fanetana na mafimafy ny fanazavana anepotany rehetrarehetra any dia ny tiako Madagasikara efa manao an'izany hatramin'izay mbola mitohy hatramin'izao dia tsy diso anjara zao ny any amin'iny faritry Bonglavy ny any Tsoromandidy rehetrarehetra any amin'ny izao faraparany herinandro izao dia hitantsika eo ihany ny hoakony izany rehetrarehetra izany eny ary mitohy ny fandarantsika miara-manonja MBS Radio Mada efa eto akaikiko eto indray ny mpisehatra manaraka tsy zoviana amintsika fa efa pakety ihany Andriamato Ragy faly miarabanao Andriamato Ragy zay no fahalalan'ny olona anao de tonga de teneniko am'izay le izy fa zay ny anarana botrabotra Andriamato Ragy zany tonga indray eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada voalohany teny aloha dia faly miarabanao namana Rina sy ny teknisianina rehetra toy izany koa no amin'ny Radio Mada eto dia mirary fahasalamana amin'ny namana Faniry zay tsy salama alohan'ny arabako ny vahoaka malagasy rehetra na ny toerana ny velany dia tena moa zao vao niakatra indray dia tamin'ny latsinainy ny tsingeritaona naterahan'ny fankalazana naterahan'ny filoha Maro Karavalmanana zay filoha pirenena teo aloha no sady filoha ihany koa nasionalin'ny atokotiko Madagasikara sy ny RMDM ka dia miarabanao Andriamato filoha dia Andriamanitra ny anome fahasoavana lehibe anao indrindra amin'ny fahasalamana azahoanao manatanteraka ny adidy ataonao ary indrindra miandrandra ary manatenanao ny vahoaka malagasy amin'ny taona 2022 dia mafita be tompoko ary vahoaka malagasy dia efa faly dia faly ary miomana ny fomba rehetra izay iverenanao amin'ny fitondrana zao mbola tsy fotoanany propagande zao fa dia zay zany no voalohanteniko dia miarabany vahoaka malagasy rehetra zay tia sy manaraka nyty fandarana miara-manonja na ny toerana na ny ampitan-dranomasina zay ngamba no voalohanteniko namana Rina eny ary hiditra vetransika amin'ny votoatin-dresaka Andriamato Ragy aloha tonga dia hitsinany eto amin'ny tanàna eto Antananarivo manao na fahitanao azy aloha zany resaka sosialy fahadiovan'ny tanàna sinsisa zao indray anao voatonga eto ny fomba hitondrako an'ilay zegny aloha androany ary zay mety hitondrako azy rehefa miakatra eto amin'ny plateau tena moa mampanao gazety ny tena taloha ary indrindra amin'ny ao anatin'ny resaka investigation sy ny fahafantarana ny rehetra ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena zany resantsika satria eto Madagasikara isika koa zavatra ao ataoko zany manomboka dian'izao dia makasary ny zavatra rehetrarehetra tsy mety satria ny tsika zay le tsika mpanohatra atao amin'ny fanoerana dia mijery ny zavatra tsy mety ny zavatra rehetra zay tsy manjary misy eto amin'ny firenena eny amin'ny fiarahamonina indrindra ny resaka sosialy politika tsy fandriampahalemana ka efa nitondra sary aho namana Rina efa voarindra niaraka tamin'ny teknisianina tao le izy ka ampanajana zany nanolorako an'le izy anareo satria le sary zany noentsika eto amin'ny fandarana jerevana inona marina tena zavatra misy amin'ny firenena
eto amin'ny firenena. Ina marina tena zavatra misy any amin'ny fiarahamonina, ina marina tena zavatra misy eo amin'ny resaka sosialy, mahazo mponina sy ny vahoaka malagasy. Eto Antananarivo renivohitra aloha zany resako satria eto mipetraka. Ny any amin'ny faritany moa tsy fantatro hoe mety tsy olo atsadanjana izay ihany koa ny fahasiarana ny vahoaka. Fa rehefa mandehandeha ianao dia voasarika ianao tsy maintsy maka sary. Dia sary ho jerevantsika voalohany eo zany dia sary mampiseho manoloana ny zavatra misy eto amin'ny Antananarivo renivohitra. Dia mandehandeha ny tena dia mba miankavan'ny teknisiana zany satria miakina amin'ilay sary zay mandeha eo zay efa nomanitsika no alefa zany sary de inona zao io de taiza io zao. Io zao eo biorika ambanin'ny tetezany io mitsangana. Vao nandalo teo mihitsy tamin'ny maraina. Lalanao isan'andro hitanao tsara mihitsy tsara mihitsy io. Hitantsika amin'izao fa dia fako mivangongo. Fa ity zany zao aloha le anankiray teo fa ity zany zao ery anino ity izy eo amin'ny Rasalama. Eo amin'ny Rasalama izy zao. Hitantsika izy eo amin'ny collège Rasalama. Dia raha mandeha tsika midina amin'ny mandray bus tsika dia midina mandeha tongotra dia eo amin'ny akavian-dalana eo amin'ny rond-point. Dia zao zany zavatra misy eo. Fatso le miakatra ny Andravoahangy ambony. Raha midina mahazo Rasalama ianao. Dia raha hidina dia makamy Besarety. Dia zao zavatra misy eo. Fako oviana aloha io nakandragiana io zao oviana zao io. Tamin'ny talata zao nakan'io. Sary voaina daholo fa tsy sary efa ela be vao tamin'ny herinandro ambony. Dia io zany raha vatindray ianao zany raha hiakatra ianao zany dia hiakatra tia Andravoahangy ambony. Dia io zany zao satria maka le fako zany jerevana tsara hoe ahoana fipetraka le fako. Ty zao tena eo ampitan'ny vavahadin'ny Rasalama ty ambony fa tsy le ry ambany akory. Dia io zao toizanao zao ny lalana iny dia mipotra miakatra any amin'ny Andravoahangy ambony izy zao. Dia mivoaka ary amin'ny rond-point dia mahazo ny miakatra iny akaty fotsy Andravoahangy ambony. Dia zao zany ny fako amin'ny andro andavanandro zao, amin'ny andro maintany zao. Dia hitantsika ireo zao misy olona mitsipina fako. Ty indray zany zao dia hitanao ery Behoririka ambanin'ny Osty. Io zao ny cité militaire io. Dia zareo zao mifako dia hitanao mifako rehetra zany baka ordure zany dia tsy maintsy misy olona mitsipina fako. Reny zany mampiseho fa te mahantra le olona sahirana amin'ny vahoaka, tsy hitan'le olona intsony zay ao rapaka dia nakapoaka na arakaraka izay zavatra hitany ilainy araky ny sainy eo zany. Azahoany volana dia hoe arivo ariary isan'andro ary. Sary manaraka indray namana teknisianina dia miantsika zao misy mpianatra mandalo amin'le fako. Io zao midina tia Behoririka hitanao misapanana hitantsika misapanana galana Behoririka. Dia le midina varia tsy astafy zany filazana io. Dia raha midina tsika iry ambony izy zao le hôtely be vaovao. Dia raha midina amintsika dia atao le trano be nanaovana ny fionana ny mpanohitra ny tamin'ny volana septambra angambany izy iny. Dia ity zao tena trottoir mihitsy io zao. Dia hitantsika zao misy zazakely eo mitsipina fako. Zany hoe dia eo zao misy saosy ny karazana ireo zao le olona mipetraka eo raha amin'ny alina matory amin'ny alina. Sady mivelona amin'io. Dia hitantsika hoe zao ny zavatra misy. Dia ty indray raha toisitsika le taria anino ty sy taria amin'ny Rasalama dia ary ambonimbony indray eo. Ary ambonimbony arakakaiky Rasalama io zao zany efa nanaty arabe mihitsy ny fako. Ary hitantsika fa fotoanan'ny letsi zao ny garabana letsi ireny dia tsy pinin'ny olona ireny satria azahoany avadika vola. Dia ty indray zany aty anino ty izy aty Behoririka aty ambanimbany indray io. Aty ambanimbany hitanao zao WC Behoririka. Dia zao raha afaka ny fako le lalana miakatra makany amin'ny tsena Behoririka le Totobato. Dia hitantsika fa mifangaro izy zao fa manakaiky makany le sary. Dia hitantsika fa mitakosina. Tena voka ty amin'ny arabe lotsy ny fako sy ny olona. Io zao misy bibilifôna hoe taxiphone. Tsy afaka misaraka tsony zany zao hoe lotsy ny mpiarabelona. Dia io zao tsika avy aty ambadika zao dia raha jerevantsika zao avy ary ambadika zao naka sary ty zao ambany dia hitantsika zao fa mitsofoka kely zao le lalana miakatra any amin'ny tsena Behoririka. Dia zao izy io zao. Indray zany satria alaiko sary tsy raha tsara tolotolo zany le famparitahany le loto
eo amin'ny toerana misy mibaka ordure fanaripako anankiray de toisitsika ny sary namana teknisianina io zao vomaly arivo io arivarivo ty zao vomaly arivo io eo amin'le toerana teo io namanarina fa amin'ny andro alina hitanao tam'le orambe iny de hitanao fa mahita anao hoe tarapazavana afo mandrehitra afo zany zalahy le pakafako reo sy le mpiandro fako hitanao io eo amin'le toerana io amin'ny andro toandro le nasehontsika voalohany teo io de sady avy ny orana zany efa nitsatsaritra kely le orana teo de eo zany zalahy hitanao reo zao misy olona mitsipona fako de reo zao misy olona mijoro de mandrehitra le fako zany tena tsisy paka mihitsy fa de eo reo enao hitanao fa mandalo matetika ianao mandalo isanandro hitanao tsara io de sary manaraka de io ty ndray tsy fako ty fa ranomaizina io le lalana miakatra any am'le totopa io zao le fako teo de io le lalana le miakatra makany ny tsena berika any amin'ny totopato de hitanao fa somary efa maizina rano be hitanao tsika rano be io hatraty amin'ny kitrokely ny rano eo tokotokony tafiry io zao tany amin'ny enina sasany fito tany io amin'ny fito maly ariva tany fito tsisy olona nandeha tsony tsy afaka mandeha tsy afaka mandeha ny olona motoara le moto mody am'le za mo hitanao fa makasarika io somatsy mitandrina so de sanatry tonga ny mpanitaka sy mponosito mahery de flash be maka an'le sary de hitatsika fa taratra iny le rano de izao le mpanao hôtely matsy io misy ohatra fisakafanana kely vo afaky ny fako io amin'ny akavanantsika io de ny sary manaraka teknisianina tapitra ny sary zay zany oniny ao tapitra ny sary fa toizantsika zay ny nambaran'ny teknisianina inona daholo zany rehetrarehetra zany ary eto Antananarivo voalohany zany mitodika aloha zany amin'ny commune urbaine ny tanàna Antananarivo mpitatana ny commune urbaine ny tanàna Antananarivo Andriamatoa be ny tanàna jerefo zany fa maloto ary masiso ny tanàna Antananarivo eo aloha mifako faharoa rehefa avy be ny orana maly arina ny aloka teo ampitangalana galana tao izo eo be oriritra fatra te kitrokely ny rano tao anatin'ny ray fotsiny zay na tonga ny embouteillage sy ny rambe manerana ny tanàna Antananarivo manomboka be oriritra sy tonga ry amin'ny rifresa akoron-drano jesosy mamonjy ka hoy aho hoe mantsyanareo amin'ny commune urbaine ny tanàna Antananarivo tsy revy re le tanàny fa tena maloto fahadiranovana amin'ny vahoaka ianao nge zao na amin'ny andro zao atoandro misy masoandro de zay le mahatonga n'ilay problema toksika ny pulmonaire-ny vahoaka sy mimponina eto Antananarivo satria mafana ny andro zao de miakatra ny fofona maloto ka hoy aho hoe mba jerevy ihany karakarao za tsy miteny hoe tsy nanao ny taolo na hoe nanao ny taolo fa raha mihoatra amin'ny fitondràna ny tanàna Antananarivo teo aloha de tena mialatsiny raha miteny zao tena eny ampaladian'ny mitondra ny tanàna Antananarivo teo aloha ianareo tam'izany ary ny be ny tanàna ampanajana nanoko ny anarany raha matola Laura Valmanana tsy nahazo fanampiana tany amin'ny fanjakana tsisy nahazo fanampiana tany ivelany fa de ny vola miditra ao anatin'ny commune urbaine ny tanàna Antananarivo avy amin'ny hetra ny mpivarotra sy ny apany mpivarotra sy ny tsena zay nentina manodina ny tanàna Antananarivo satria mazava fitantanana mazava tsara ny fitantanana tam'izany sady mazava ny fitantanana ara-bola ara-teknika rehetrarehetra tam'izany zao ianareo miretinety fotsiny ty karazana tomobilaire ny tanàna Antananarivo ty nefa jerena ny zavatra misy mahatonga tsetsina ny dalany amin'ny arabe dia tsetsina zany dalina tamin'ny androny madame le maire Laura Valmanana nisy mifanadiovana ny canal nisy mifanarahamaso ary nisy mifanasorana n'ireny olona manao trano tao ambonin'ny dalina reny mba nazahoana nanao curage zafata zay moa ny fiteny azy tadiditsika tsara fa nisy fotoana président Marc Valmanana niaraka tamin'ny madame le maire niaraka tamin'ny traque sankizabe fitaovana anankiray zay teria teny manodididina ny soroteny izay andavamamangany izay tsy tsaroko tsara tsony nanala ny loto rehetrarehetra tamin'ny canal andrea-tany ianao tao tam'izany nafantatra zany fa tsy mamorona am'izao fotoana zao tsy haitsony hoe ahoana fa dia tonga am'le fitenenana hoe tsy nany amin'ny faratapony ihany manao eraera na amin'ny sesio fa amin'ny commune urbaine ny tanàna Antananarivo zay ny anankiray resaka momba ny loto ihany eto amin'ny tanàna Antananarivo io da misy ifandraisana ny lalana simba jereva amin'ny manaraka ho hitantsika ireny zavatra tsy mbola hitena fa hitantsika ireny sary amin'ny manaraka eo fa tena mampalahelo tena misy toerana
akaiky ny misy olona ao amin'ny fitondrana mipetraka le lalana nefany a de lavadravaka be zany rehetrarehetra zany asan'ny commune urbaine ny tanàna Antananarivo fitondrana teo aloha ny mpitatana ny commune urbaine ny tanàna Antananarivo teo aloha niezaka nanao izay vitany tamin'ny fanamboarana lalana tsy natao tipitop fa tena fanamboarana lalana mihitsy teto amin'ny tanàna Antananarivo zay ngamba momba an'izay fa hiditra am'izay namanarina sy ny mpeno sy ny mpanaraka ny fandarana resaka tsena io koa mbola maninona ny eo amin'ny petite vitesse za tsy mandahany sy hoe ny fandaminana zay atao fa misy mialatsiny raha miteny kely misy 2 poids 2 mesures le izy fa maninona ny eo amin'ny petite vitesse tsy avele varitra le olona indrindra am'izao fotoana izao zay akatoko mifety fa maninona ny any Behoririka any anaty arabe mihitsy raha mipivaritra nefa samy misy lalana chemin principal mialatsiny raha zay ny azoko ilazana anazy anonona anazy samy misy chemin principal daholo reo samy misy olona mandalo daholo samy misy tomobile mifanaretsaka daholo reo samy misy olona mpivezivezy reo fa maninona ny any Behoririka avela mivaritra eny amin'ny trottoir amin'ny trottoir anaty arabe mihitsy midina Behoririka zao misy sary moa fa le fotoana voafetra fa misy sary fa maninona ny ary petite vitesse de manjary jaly le olona mijaly le mpivaritra tsy misy vola tsy misy vola azahoana hoentina mikarakara ny fety any tokantrano fa ny Behoririka de ny taxi be ny olona mandeha tongotra satria mandeha ny anaty arabe anao misy mpivaritra ao anaty arabe mijoro mandeha de zatra tiako marena zany de hoe fa maninona manao zavatra ohatran'izany eo Sorano nefany eo apitan'ny hôtel Plaza taloha de misy mpivaritra fa mipita anao ery amin'ny tambony ohatra misy crèche eo tsy saika na mbola misy crèche eo de tsy avela mivaritra ny loha iny petite vitesse rehetrarehetra parapatonga ary tsenan'ny sotra ery de amiko zany ohatra misy mizanatsindrina lay any zany andriamatoa be ny tanàna aza atao an'izany le vahoaka alaminy fotsiny izy za manaiky ny fandaminana za manaiky hoe alamina tanàna Antananarivo fa amin'ny andro nanina zao tsy tsaiky hoe rovina bazary de Noël tamin'ny andron'ny madame Néné Leroy-Valmanana de nanao tsika bazary de Noël de nisy fandrindrana natao mihitsy natry ny farana tany amin'ny 7 janvier izany 7 janvier izy tamin'izany nanomboka ndroandra telo andro tao alohan'ny Kristy ohatran'izao mihitsy dia nalamina le izy napetraka narindra le izy natsona ny délégué mivaritra rehetra ao Analakely de ohatran'izany koa ny tany sotra ohatran'izany koa ny tany Andravoahangy de nasiana bazary de Noël nazahoan'ny mivaritra milamina tsara azahoan'ny olona manara-po tsara mitsena fa nasiana fotsiny tamin'izany nandromaso tao amin'ny sécurisation mialatsiny raha miteny an'izay amin'ny mpangaro-po sy mpanentaka rehetrarehetra tena nilamina tamin'izany ny olona metsena tsara ny olona tamin'izany milamina mivaritra manao ny asany mba mahazahoana vola kely isan'andro mba hoentina mody zao de tena tsy haiko tsony fa tena mikorotana ambony ambany le Antananarivo sady maloto mikorotana be mpanentaka be mpisito mahery zany zao iny mpisito mahery efa manaraka tranona taxi be tsofokany mihitsy izy zao zay le izy momba ny tsena zay ngamany azako hoe azoko teny aloha momba ny resaka sosialy fa de hitanao zany ao anatiny rehefa mandeha ny eritreretra zay zavatra rehetra azo amin'ny olona midy na de hoe kilalokilaloatra an'iny ara de eny izy mandeha teny amin'ny arabe satria sitra ny ay sary malariva nalaiky farany tao namanarina amin'ny orambe iny le mpivaritra tsy miala na le mpivaritra misisiny io na le mpivaritra mandendeha iny Analakely zao sary nalaiko ao de ireny le mpivaritra fary le jus de canne à sucre de tsy zay ny azon'olona zay zavatra rehetra zany azon'olona varotana de amidin'olona de mivaritra le gâteau mifony amin'ny sachet reny moa zany sy ny koba sy ny karaha iny efa mazatra iny de tiako tenenina zany hoe mahantra le vahoaka malagasy mahantra mivahoaka nay tao Antananarivo mikorotana Antananarivo tsy milamina Antananarivo dia misy manantena isika misy manantena ahako indrindra itsika ponina tao Antananarivo ho tonga saina am'izay hoe mety ve sa tsy mety ny zavatra hita maty am'izao fotoana zao tao anatin'ny asa roa taona telo taona zay tamin'ny tondran'ireo mpitondra amin'ny commune amin'ny urbaine tanàna Antananarivo am'izao fotoana zao zay ngamba momba ny zay namanarina
fa asa raha mbola mizatra tianao antanina de hiditra amin'ny resaka faharoa farantsika. Aloha tonga de hiditra amin'ny resaka faharoatsika tonga de resaka politika sy ny rehetrarehetra, lisym-pifidianany, resaka tsy filaminana amin'ny androm-panjakany sy ny sisa, tonga de menatra keva hatrany ny fitenenana re. Ya, misaotra anao na manarina. Tena malaza ratsy ohatran'ny filitsaona tsy hinanana ity raharam-pirenena ity amin'izao fotoana izao. Voalohany aloha resaka fifidianana. De mbola manohy ihany zareo amin'ny zavatra tsy ara-dalàna. Ina le zavatra tsy ara-dalàna? Ina le zavatra ataon'jareo zany eo amin'le fanomanana ny fifidianana. Le fanomezana ny sasatsampitaona ny karapanondro. Misy zany. Misy zany? Misy zany. Ny faharoa jugement supplétif moa de za zany soroko be da be ny député tiako Madagasikara sy ny ben'ny tanàna miara-miasa amin'ny tiako Madagasikara nandray andraikitra mivantana mihitsy mba ialana am'le osoka, mba ialana am'le tsy ara-dalàna, mba ialana hoe misy zaza-tsampitaona de omena taratasy paterahana le jugement supplétif azahoana an'ilay mifidy amin'ny taona 3 sy 2 arivo. De isaorana reo ben'ny tanàna sy ny député Tim zay mandray andraikitra fa tena misy io. Faharoa eo amin'ilay fanomanana ny osoka ihany. Ary io zany tena za samy teny eto fa tena isy io fraude io. Fa mila mitandrina tsika, mila mailo tsika araka ny tenenin'ny président Marc Ravalomanana, mila mailo fa tsy matorotoro fotsiny manao ary zato ampandrina. De miandry fotsiny le daty fifidianana, de miandry fotsiny an'ilay firosoana amin'ny fampelezan-kevitra. Idirako amin'izay le resaka fanomanana ny fifidianana no lafiny anankiray. De indrindra eo amin'ity resaka osoka zao manondrareo ity. Ina ny zavatra misy? Zavatra misy zany de hoe ataon'jareo akatakonana any le izy. Nefa misy manara-maso be da be ny vahoaka ary io tsy voatery hoe vahoaka tsotra na hoe zafady tsy hoe vahoaka miaraka amin'ny toko politika na tsy voatery hoe ny ao anatin'ny société civile na ao anatin'ny fikambanana tsotra fa misy vahoaka tsotra mihitsy any amin'ny fokotamy manara-maso an'io. Fa io moa misy fotoana daholo ny zavatra rehetrarehetra. De tiako atongavana zany hoe itsika zany mila mailo, mila mitandrina amin'ny zavatra rehetrarehetra zay miseho aloha mandritra aoriana ny fifidianana. Dia hiditra amin'izay amin'le resaka pitsopitsony amin'ny resaka fanomanana ny fifidianana zay ataon'ny fanjakana. Maninona moa no tsy atao mangarahara ny fanomanana ny fifidianana io. Tokony zatra ataon'ny mpitondra zany indrindra ministeran'ny atitany, indrindra ny ao amin'ny seny, ary zay ny anton'ilay angatahan'ny vahoaka anafoanana an'io seny sy ny HCC amin'izao fotoana izao. Satria amiray petsapetsa any amin'ny fitondrana fohibe mikarakara ny manœuvre rehetrarehetra amin'ny fanomanana ny alabato sy ny osoka. Ka dia aza varimbariny tsika fa tsy mety io. Indrindra mariako tsara ilay asa rasary zareo nanao an'le izy le hoe fanatotana ny karapanondro any amin'ny sy ny karapifidianana any amin'ny imprimerie tsotra. Asa rasary zareo na tsy sa mbola hitantsika moa ny toy sy ny fandehan'le izy. Ka dia amresaka fifidianana zany amaranako an'le izy de mila mailo tsika fa betabe zavatra maloto ketriketreny reo. Hiditra amin'izay amresaka ty le zavatra misy amin'izao fotoana izao faraparany nalaza nanomboka tamin'ny herinandro iny de ilay resaka fitsipaham-pitokisana na ny motion de censure ny gouvernement. Amiko zany araky ny lalàna zay voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana. Zay ny lalam-panorenana zay zareo ihany ny fidenio tamin'ny taona 20 dia lany tamin'ny anaran'ny karapokitany sy ny karapifidianana. De hoy aho hoe miangavy anao Andriamatoa filohan'ny HCC ankehitriny zay misy ny atitany tamin'izany fotoana zany zay anisany mikonokonona tamin'ny fanatanterahana an'io fandaninan'ny constitution amin'izao fotoana izao io.
zay fantatra fa constitution tsy mifanaraka amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena fa mifanaraka amin'ny sitraponareo zay zavatra ao ataonareo ka eto aho zany dia miangavy ny HCC miangavy ny amin'ny assemblée nationale tsy ho voatsindry zay efa mandeha le izy am'izao fotoana zao aiza misy zany hoe efa lanin'ny assemblée nationale natratran'ny quorum zay nitadiavina araka mifanaraka amin'ny lalàna misy de avy eo foanana tapoka de ohatrany hoe kilalohanjasy zany ao anatin'io assemblée nationale hoe zavatra tena iany azonao atao e voalohany raha ohatra mangataka gouvernemanta faute de sanction iny anjaran'ny gouvernemanta mangataka an'iny hoe mangataka izy manahoana manana an'ilay fitikisana ve ny député amin'ilay faute de gouvernemanta ny faharoa de ny député mihitsy manao an'ilay motion de censure raha matratra an'le quorum zay zavatra nisy tany amin'ny assemblée nationale tamin'ny herinandro mahery zay natratra an'le quorum ry zareo de tanteraka lay motion de censure mivadika tapoka nefa asany apitsiny sany afaka apitsiny iny de mivadika tapoka le izy hoe nitsoahana indray le izy ry zareo kilaloanjasa ve ty fireneny ty fitonana ty fireneny ty tsy manana fahefana ary tsy manana alalana mihitsy ny filoham-pirenena hitsabaka any amin'ny fandanin'ny député an'izany motion de censure zany araky ny lalàna faharoa ny zavatra mety hitranga ary tsy zany teny an'izay fa betsaka ny mpanao politika betsaka reo député reo miteny an'izay mety ahefarany amin'ny motion d'empêchement ny filohan'ny république raha zao mitoy tena zava-doza eto amin'ny firenena ary eran'izao tontolo zao mihitsy tsy eto Madagasikara ihany tsy misy filoham-pirenena mitsapaka na manakana rehefa misy zavatra laniny ny député indrindra zany motion de censure zany izy arany tokony anaiky tsy anda rehefa zay ny tapaky ny député azadina nge andramatoa filoham-pirenena fa ny député zany nge de mpitondra tenin'ny vahoaka ny vahoaka nametraka an'ireo teo ny vahoaka ny nametraka ny député tamin'ny alalan'ny fifidianana manana olona reo zany aorinany ao ka so sanatry tsika tsy miandrandra korotana tsy miandrandra tapatapa eto amin'ny firenena alohan'ny fifidianana indrindra na am'izao fotoana zao raha fa tokony anatsan'izay ny filoham-pirenena satria mitezitra ke ny vahoaka ary manana an'izay fahefana zay ny solombavam-bahoaka anetana ny olona any aminy ny olona mifidy anazy tsy anaiky ny zavatra misy am'izao fotoana zao ny tsindry misy am'izao fotoana zao tsy zay ny dedavitsika fa fitonina filaminana zany de davitsika am'izao vaninandro ienan'ny firenena zao amaranako ny izy resaka fifidianana ihany satria mifandraiky am'izay le izy dia miangavy ahako ny solombavam-bahoaka nizanisa na pomba na tsy pomba amin'ny fitondrana itsika député itsika moa zany rehefa mazava ho azy fa mba ampitony ny vahoaka aloha tsy hitrotra amin'ny vahoaka fa efa miandrandra sady ny vahoaka hoe misy isy lalao maloto fifidianana io raha ny fandehany any amin'ny fokotany fandehany any amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra eny fa de ny vahoaka moa zany mbola sahirana amin'ny fety na de sahirana raha ny vahoaka tsy manam-bola amin'ny vahoaka ny kizy ny akonana tsy azo zarevana fotsiny zay mahatonga an'ireny olona rehetrarehetra reny sitsany mba mahazo vola kely mba amarifaliana ny zanaka ao tokantrano amarifaliana ny zafikely mba vita fety kely araka zay vola ao am-pelantanany zara raha mifety zany ny tena marina zara raha mifety zara raha mifety ny vahoaka malagasy zara raha mihinan-kanina ny vahoaka malagasy taizany efa taloha zany za zao vomaly na ny tany na manarina na ny tany teny petite vitesse tany mpivarotra kisa taiza mbola nisy kisa sy vorotsiloza nareo metsena mahafantatra manam-porofo zany fa tsy mandainga efa any amin'ny 200 000 ariary latsaka kely efa million e zany efa million de francs zany ny vidiny vorotsiloza ny ako gasy re zao fa tsy azonao latsaky ny 3 alina 4 alina raha etsy ara latsaka zany ny zavatra misy am'izao fotoana zao de hitatsika am'izany fa fitinyko le izy hoe mba mijereva lavitra itsika vahoaka malagasy
aza mijery neto amin'ny tapikoroneto na mijery akaketo ambany eto fa mijery lavitra hoe manahoana no avin'ny ny firenena manahoana no avinao aloha de manahoana no avin'ny taranaka ao manahoana no avin'ny taranaky ny malagasy afaka 20 taona 10 taona fa tsy vitany hoe androany de androany io tsy vitany fotsiny hoe tia ny kilalao kely tia ny fotsim-bary kely tia ny akoho kely za zao namana rena de nanontany ahako namana rehetra ao amin'ny commune-nareo commune urbaine ny tanàna Antananarivo satria mbola manahoana ho any petsaka ny namana mbola ao zavatra ho azy zareo mitety mbola tsy fantatra mihitsy izy izy monsieur Guy fa zay ozy tena malahelo zany tenendry zareo nefa hitantsika fa reo le zalahy le milaza azy tena ohatrany hoe tsy de tsara fijery aloha zay ny jerevako razy tsy tsara fijery atsika ty ma tamin'ny tondra ny tanàna Antananarivo tamin'izany fotoana zany fa zao zalahy tena vaky vava mihitsy sako mihitsy miteny zany fa tena vaky vava zalahy hoe aloha izy ny tima zay mihitsy ny teneniny aloha izy ny tima ny miverina ny tantanan'ny commune urbaine ny tanàna Antananarivo farany de farany namanarina tanao zay lele izy mamenatra miverin-dalana mifanapahakevy ny commune urbaine ny tanàna Antananarivo le resaka pavillon Analakely efa ndresaka teto tamin'ny fotoan'androny hoe manana trésoreria ny tsena eo amin'ny bron-tsena ny Analakely io fandoavam-boly io de isaky ny ariva manatitra versement ny tompona ndraikitra any amin'ny trésorerie ery Antaninarenina satria io no andoavana ny karamatsika reo le abany tsena ny pavillon sy ndreo tikeretreritra alaitsika isan'andro sanandro amin'ny tsenareo de versenao de aterina efa misy tompon'andraikany zany tao eranao malala zao miverina mifanapahakeviny ngiabe ny tanàna tsy maty fanke zany fitonana tsy maty fanke zany mifanapahakevitra mirosy fa tsy azo iverenana zay mifanapahakevitra dia miverina ao amin'ny fitakina amin'ny trésorerie ny-tsena fandrotsahan'ny abany tsena sy niofan'ny pavillon sy ny aba rehetra zay alaina amin'ny tsena ao amin'ny pavillon Analakely reo ditanao fa mamenatra tamin'ny androny madame le maire Lalora Valomana tsy nisy fanapahakevitra ny verin-dalana zany fa miroso ary rehefa hoe tia mifanapahakevitra raisina de io fa tsy hoe atao kilalon-jazo ohatry zany ilay fanapahakevitra commune urbaine ny tanàna Antananarivo azadiny fa mifilarana io mitovy amin'ny fitondram-panjakana io zay ma capitale la zay eran'izao tontolo zao zany daholo na ny maire-ny Paris zany na any amin'ny rehetrarehetra de mitovy larana fa ndray fotsiny ny firenena président de la république amin'ny tanàna mitazona anazy fa ny maire-ny capitale ny tanàna Antananarivo de be ny tanàna zay manana maizy azy eto amin'ny tanàna Antananarivo zay ngamba no zavatra azoko nentin'androany aloha fa de misaotra anao namanarina eny ary etsika mamaraparana ara ny fandraisana anjarany Andriamato Rakimo zany tao anatiny ty miara manonja MBS radio Mada ity te moa ny namana avy any Toliara ny teny hoe tsy Antananarivo rery no tratrany loto amin'ny endrika maloto fa any amin'ny toerana hafa ihany koa any amina capitale hafa ihany koa Toliara ny teneniny teo feno zordira sy ny sisa taratry ilay fitantanana firenena amin'ny ankapobeny mihitsy zany rehetrarehetra zany araka ny nambarany teo mba antaniko ary Andriamato Raketo mpamarana antsika azy ny aminy hoe ahoana ara ny fahitanao zany ny hoavy hitsidika eo ny 324 manahoana sy ahoana ny mety ho sary zany hipotra eo amin'ny raharaham-pirenena ny tiako Madagasikara ny RMDM taremy président Marc Ravalomanana ihany koa manao ny andraikiny ihany koa amin'ny fanazavana isan-karazany zao zao ny any Tsoromandidy Bonglava any dia mahazo ny anjarany ihany koa amin'ny fanentanana isan-karazany eo anivon'ny tiako Madagasikara ahoana mety hoe vision kelinao zany amin'ny tirara ty hoavy eo ny taona 3 sy 4 arivo ary tsy maintsy hoavy efa kely sisa io zany ary fotoam-piasan'ny filoham-pirenena efa kely sisa raha ny calendrier araka ny lalam-panorenana ny alo de zao ny tiako fody foa le izy sady atoko maveza-danja amiko aloha ny firenena amin'izao fotoana zao de tsy mandeha amin'izao laon'ny itsony ray zay faharoa mila mihitsy zany tsika ny vahoaka malagasy sy ny firenena tena mamatika petsy
fa tsy maintsy amin'ny alalany fifidianana fa tsy maintsy amin'ny alalany fifidianana de mandray andraikitra any amin'ny lisy-pifidianana sanrehetrarehetra misy andraikitra tsy maintsy amin'ny alalany fifidianana izay mihitsy mahatonga hoe zao tsika de efa mandeha mijery ny anarantsika manoratra ny anarantsika mijery zay fandeha ny pitsipitso ndrehetrarehetra hoe na inona zavatra mitranga na inona zavatra mitranga ray zay faharoa zay fahatelo efa mijery tsika hoe miendrika mbola averina amin'ny fitondràna ve ny mpitondra am'izao fotoana zao anjara tsika tsiraray zay olona manana zo ifity nataontsika hoe ny tanora ary inareo tanora iny ho avy ny fireneny inareo zany de efa tsy maintsy ianareo mamatibatitra ny lasa tiako tenena zany hoe miangavy anareo tanora ampanajana tanora am'izao fotoana efa tena avoleta ny fomba fampianarana sy ny fahaizan'ny tanora miangavy anareo tanora am'izao fotoana zao 15 taona miakatra hatrany amin'ny majorité anareo zany majeur anareo zafady de jereo nanaona ny zavatra nisy tamin'ny andron'ny fitondran'ny Andriamatoa Philibert Ratsirana tamin'ny première république nanaona ny zavatra nisy tamin'ny fitondran'ny ny amiral Ratsiraka nanaona ny fitondrana nisy tamin'ny fitondran'ny professeur Zafa Albert nanao nisy anelelan'izay misy ihany ny teteza bitesy ny karazany tamin'ny anelelan'ny natokavany ny amiral Ratsiraka tamin'ny taona 7 fa le tena fitondrana ara-dalàna zany ny tena tiako resahana sy tiako apetraka de nanaona am'izay ny fitondran'ny président Marc Ravalomanana zay tena tsindrika eto satria io zany ny tena anaovan'ny olona resaka be tsy manjary hoe zao ny fitondrana tamin'ny président Marc Ravalomanana misy archive be tabe misy biblioteka be tabe eto ao ny biblioteka nationale ao ny biblioteka municipale any be tabe ny sekoly rehetra manana biblioteka de misy tantara-pirenena de miangavy anareo hijerevo zay de anjara anareo tanora mieritreritra rehefa tonga amin'ny fifidianana hoe iza ny tena tsara lahy tahaka tamin'ny tetezamita ty zany tiako tsindrina kely ho anareo tanora naongana ange ny fitondran'ny président Marc Ravalomanana tamin'ny alalan'ny hery force exécutoire satria ho avy teto nisy mitranga teto ary nisy sanga izy teto ny fivorian'ny firaisambe afrikana zay mety ary tsy maintsy nampiova tsara lavitra be ny tantaran'ny Madagasikara eo amin'ny lafiny rehetra mihitsy faharoa naongan-drareo ny fitondran'ny président Marc Ravalomanana satria tsy zakan-drareo ny fomba fitondrasan'ny président Marc Ravalomanana ny firenena président Marc Ravalomanana tsy autoritaire izy akory fa manana exigence zay satria hitantsika efa manana orinasa izy hoe rehefa zao de zao rehefa tsy mety de tsy mety tsy jerena tsy ananakavana zay ny tsy zakan-drareo zay fahatelo nanana ny map Madagasikara perinasa président Marc Ravalomanana nitondran'ny firenena dia nandroso nisy ny vitrinina be tapena atao eran'ny Madagasikara momba ny fambolena ary tena nandroso ny fiainan'ny tahatsaha ny mpamboly sy ny mpiopy ka tiako tenena antsika zany indrindra ho anareo tanora mamaty bady tantara jirevo so indray osy lafaka indrindra no avinareo tanora nenange efa vita fa no anareo tanora ny olona am'izao fotoana zao n'olo dehibe am'izao fotoana zao zany efa vita ny tantarany vita ny fiainany fa ny anana-tsarana ny fiainanareo avy ny tanora de hoy za hoe jerevo tsara satria mino isika fa misy zavatra bitabe iova eto amin'ny firenena rehefa miova mpitondra ny firenena de hoy za hoe tsy mbola fotoana amin'ny propagande zao fa anjaratsika mametraka fanontaniana anjaratsika miresaka ampiaramonina samy mpiaramonina anjaratsika miresaka saminy anaty fikambanana na fikambanana laïque io na fikambanana ONG io na fikambanana tsotro io na fikambanana politika io mifampiresaka mifanao-kalevitra hoe ahoana mbola tsara ve mbola mety ve ny zavatra misy iainantsika am'izao fotoana zao ka anjaratsika no mamatipaty anjaratsika no mijery lavitra tsy mijery akaika vaza voarepirepi ny olona fotsiny miresaka t-shirt hoe resaka kaskety hoe resaka visiera hoe resaka vary raika apoka hoe siramamy atsasakilao hoe tsy haiko hoe fa jerevo ny lavitra ny firenena ho avy ny firenena ka dia ambavana omona ampomeritra dia tony voankazo an'ala io zay loha arina sy mangidy arina fa zay mamy
atelina de tsakitsakona eny ary isaorantsika Andriamatoraki zany nitoran'izay fanazavana sy faneo-kevitra zay nitondra vaovao maro samy hafa ihany keo araka ny nambarany teo hoe ho tsakotsakoana tsara mihitsy zay nambara teo eny ary mpisaotrana tompoko mitoy ihany ny fantarantsika miara-mononja MBS Radio Bada araka ny efa nambara teo hoe zany tiako Madagasikara zany atoko metsiketsika zany atoko miatrika ny fiainam-pireneny zany atoko mandray andraikitra zany atoko manana foto-kevitra zany ary tsy mijanona fotsiny amin'ny toerana ray tsy mijanona fotsiny aty amin'ny rafitra aty ambony aty hoe eo amin'ny bureau politika de eo fa tena mandeha misandrahaka manerana anosy amin'ny hoe fampahafantarana amin'ny manatanteraka ny andraikitra ny mahatoko politika ny tiako Madagasikara moa zany zao aty amin'ny fanoerana izy any firenena miaina ao anaty fahasahiranana hiatrika fotoana goavana be amin'ny taona ho avy io de any Tsoromandidy any Bongolava andray zany zao mitodika any ny masony maro amin'ity farany herinandro ity amin'izay resaka hoe tiako Madagasikara inona no mitranga any Tsoromandidy any efa ao ny namana anjara zany any Tsoromandidy tonga dia omenanao avy hatrany fitenenana mba tatarao amin'ny vahoaka malagasy mba tatarao ho fantatry ny any ivelany rehetrarehetra any koa satria manaraka antsika ny any an-dafy rehetrarehetra any ny ao Tsoromandidy ao amin'ny hetsika ataon'ny tiako Madagasikara namana anjara Tsoromandidy anao ary miarabany mpanaraka ny miara-manonja MBS Radio Bada rehetrarehetra MBS Tsoromandidy nainga mivantana avy dia Tsoromandidy fahatongavan'ny folomarika Ravalomanana dia Tsoromandidy renivohitry ny faritra Bongolava ao anatin'ny fankalazana ny faharoapolo taona ny antoko tiako Madagasikara aty amin'ny faritra ny tampitandro teo tamin'ny sigora sasany ny folo Ravalomanana no niditra teto Tsoromandidy miaraka amin'ireo délégation natarihany misy solombavam-baoaka maromaro vapita amin'ny anaran'ny antoko tiako Madagasikara tonga aty eo ihany koa ireo bureau politika miara-dalana aminy na avy any Antananarivo na ny avy aty an-toerana fiara maro no mitanjotra miditra amin'ny tanàna ary rehefa tonga teo ampovoan'ny tanàna dia voaterina janona ny fiara fa tolomefy olona amin'ny lalana ampovoan'ny tanàna ny Tsoromandidy ny olona koa na ny tafa midada orakoraka pifaliana kopakopa-tanana izay no nandraisan'ny vahoaka ny Tsoromandidy amin'ny président Ravalomanana avy eo dia tanjoy namonjy ny tany ampovoatsy toy ny fanaon'ny président Ravalomanana moa dia amin'ny malagasy azy maolo-pirenena azy mananjo itsika ny tsena dia tany an-tsena faly ny vahoaka efa nanam-pomo ny vahoaka ary teny efa niandry azy tsy nanaiky koa ny tany amin'ny gare routière ampandalova ety dady andalova ety président Ravalomanana dia nakeo amin'ny gare routière dia mitafa vetivety tamin'ireo mpandrarà amin'ny fitaterana avy eo no tanjotra namonjy aty amin'ny toerana naovana ny lanonana fankalazana atao anatin'ny fitaom-pivavahana isika izao dia tarihany pasteur Robertson Marson ny fitaom-pivavahana eo ihany koa zareo avy eo amin'ny synodam-batina ny pasteur Farala Davida ny président Ravalomanana no ambony eo miaraka amin'izy ireo ao anatin'izany fitaom-pivavahana zany afanain'ny chorale sy atronga olona maro be manatrika amin'izao fotoana izao farany raha ny aya isika ny amin'ny mpitandron'ny filaminana ny amin'ny anakatsakana sy mety olana teraka izany dia tsy misy ninona mihitsy fa ny polisy pirenena no tazana nanao ny fampandehanana ny famovoizana ny akoatr'izay dia azo atao hoe nandeha malalaka ny hetsika rehetra fampitam-baovao ihany zay fa horetsika eo ny toyany fa mba tsy tompotrano io isika fanaraka amin'ny miara-manonja rehetra any amin'ny faritra dia nampitainy zay vaovao zay ao asika ka dia anjara MBS Tsoromandidy ho amin'ny miara-manonja MBS Radio Bada eny ary sorantsika namana anjara any Tsoromandidy napitany izay vaovao zay zavatra mitranga amin'izao zany dia any Tsoromandidy ny filoha-mpanorona ny tiako Madagasikara ny président Marc Ravalomanana miaraka amina délégation maro miaraka aminy
ny ao anatin'izany hoe fanamariana faharoapolo taona ny tiako Madagasikara ary tsy vitany hoe fanamariana aniversera ihany fa tsy maintsy eo ny fanazavana ny zavatra maro samihafa tokony ho fantatry ny olona tsy hoe tsory mandidy ihany no efa hoe manamarika ny faharoapolo taona ny tima fa efa toerana maro zay ny ainga tetsy bioririka moa zany izay rehetrarehetra dia ho hitantsika eo ny toyan'ny vaovao avy any zany satria le teo dia le tena hoe zavatra miseho amin'ny zao fotoana izao mihitsy mbola ao anatin'ny fitaom-pivavahana dia rahantsika eo ny momba an'izay. Iny ary mitoy ihany ny fotoanantsika miara-manonja MBS Radio Mada efa niresahana teo ny momba ny tanàna Antananarivo, resahana teo zavatra mitranga ny Toliara, resahana teo ihany koa ny momba ny raharaham-pirenena anahoana ny toyan'izy ity. Anahoana ny toyan'ny ity fiainan'ny malagasy ity raha toa ka misy ny krizy ao anatina androm-panjakana ary raha vao misy ny krizy anatina androm-panjakana tompoko dia io tsy mijanona amin'ny anankiray fotsiny fa raha vao ohatra zany hoe ao amin'ny antemeram-pirenena misy zavatra mitranga dia tsy maintsy misy fiantraikany iny any amin'ny sena, misy fiantraikany iny any amin'ny gouvernemanta zay gouvernemanta sy ny assemblée nationale moa zany no fanenjana teo dia ny any amin'ny présidence ny république ihany koa dia misamboaraboara be ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Dia hoy isika hoe inona zany no ho toyan'ity raha ty amin'ny ato anatiny aloha ary inona ny ho toyany sy ny fiantraikany amin'ny fiaraha-miasa amin'ny any ivelany. Satria na tiana na tsy tiana dia izao i Madagasikara tsy afaka mipetraka rery fotsiny amin'izao ary Madagasikara efa mifamatotra amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Misy miteny ary hoe ay anao fifidianantsika eto Madagasikara, inona moa nidikidiran'ny SADC amin'izany, inona nidikidiran'ny Union africaine amin'izany, inona nidikidiran'ny vondrona Europeanina amin'izany. Le olona miteny an'izany dia tena tsy maharaka ininona mihitsy na manao fananina satria i Madagasikara dia ao anatin'ireny sehatra ireny efa nanao sini raha miresaka hoe SADC, miresaka Union Européenne, Union africaine efa nanao sinitsika noho izany dia tsy afa-miala amin'ny reny sehatra eny. Zao eton'ny Union africaine, ny SADC ihany koa efa niteny dia miverina foana ny zavatra tenenin'izy ireo hoe raha vao resam-pifidianana, raha vao resaka hoe firenena mitonona fa firenena demokratika manaja ny demokrasia dia tsy maintsy, tsy hoe tokony fa tsy maintsy tena hoe mampiatra amin'ny antsipiriany izay demokrasia izay. Inona moa zany hoe demokrasia izany? Fifidianana malalaka, fifidianana madio, fifidianana tsara homana, fifidianana zay mirindra tsara, fifidianana tsy misy fitongolanana amin'ny fikarakarana isan-tokony, fifidianana zay atao hoe mahafeno ny fepetra rehetrarehetra mihitsy hatrany amin'ny fotony sy ny lafin'ny teknika isan-karazany ao tafiditra ao ny resaka lisy-pifidianana indrindraindrindra, ny fanabeazana olom-pirenena, ny vola zay ampiasain'ny atoko sy ny hoe pilatsaka hofidiana sy ny sisa, ny vola miodina ao anatin'le fifidianana mila mazava tsara daholo ary tsy tokony isiny hoe azo tombon-dahany. Zany rehetrarehetra zany no averimberiny ireo sehatra raisam-pirenena zay miara-miasa amin'ny Madagasikara. Hatreto aloha mbola tsy afaka hiteny Madagasikara hoe za miditra mihitsy nareo fa aloha zay ihany nanao zay tiana hiato. Le hoe zahay io ilay rejima na le fitondrana mipetraka eo amin'ny fitondrana zay le izy zay fandraraha-pifidianana mazava loatra any rehetrarehetra io, any rehetrarehetra io na misy ara hoe ny sehatra manokana zay efa fantatra hoe mikarakara ny fifidianana seni voatonona ny ACC sy ny sisa dia any malagasy rehetrarehetra izay fifidianana izay. Fa ny any ivelany manampy izy ary manara-maso izy saingy isika ao anatiny, isika eto Madagasikara tsy afaka ihany koa anao ganagana amin'ny sasaloha ka zay tiantsika atao eto no atao fa tsy maintsy misy an'le lesona, tsy maintsy arahana ilay hoe tena fampanjakana ny demokrasia ary rehefa voalamina daholo zay, ekena daholo zay dia eken'ny rehetra ny valiny eo ka
vita fifidianana tsy misy gidragidra tsy misy fanenjehana fa de milamina tsara misy olona tavapetraka eo zany mivoaka mazava tsara misafidy mahoaka dia mitoy ny fiainam-pirenena ary resy lahatra ny avy any velany dia anampy anao amin'ny fiainana eto amin'ny firenena eo indrindritsika zany hoe le fahavitany ny fifidianana zany amin'ny hoe fomba mankarahara sy madio dia atsotsika hoe tena andry iankinany hoe fahazahoantsika fiara-miasa amin'ny any ivelany fa na ohatra arytsika manana rem-pirenena be deaibe fa nga io mo adina amin'ny angady io arem-pirenena io tsy maintsy misy fiara-miasa amin'ny avy any ivelany mba tsy hampitoka-monina tsika fa ny fepetra de ny hoe demokrasia voaja tsara zay zany zao le izy de ndeha arytsika iresaka nyty le hoe agoa ty maly hoe fa saika nyresantsika fa rehefa tena diniana de hoe tena zava-dehibe le izy de alao resantsika aloha satria maninona any États-Unis zany ny filoham-pirenena malagasy miaraka amin'ny délégation zay tarihany niatrika an'ilay antsona hoe fiaraha-miasa ny Afrika sy États-Unis de lao azavaitsika mihitsy io la hoe fiaraha-miasa ny Amerika sy États-Unis io dia mivadikitsika makao amin'le resaka AGOA dia ahoana ny mombamomba amin'ny Madagasikara am'izao toetra raha misy eto amin'ny firenena zao andresy lahatra ny Amerikanina fa firenena inona moa ny Amerikanina izy zany Amerika zany amin'ny lafiny maneran-tany amin'ny lafiny fiaraha-miasa amin'ny toekarena amin'ny firenena isan-karazany de aloha azavaitsika lizy le hoe fiaraha-miasa aloha zany amin'ny Afrika sy États-Unis efa nandritra ny fotoana maromaro ihany izy io fa zao le izy i Afrika zany amin'izao fotoana zao dia iedivana mihitsy edivan'ireo firenena lehibe zany antsona hoe kontinantany Afrika zany satria misy antony eo satria aty Afrika dia maro be ny atao hoe zavatra ilaina mba hampandehanana ny toekarena any amin'ireo firenena-dehibe efa teo ireo mpanjana tany fatatsika tsara fa ny frantsay tena nisan'ny nalaza taty de ny anglisy de nisy ihany keo moa ny italiana nanjanaka taty sinsis fa ny frantsay sy ny anglisy ny tena hoe eno zany fa rehefa mivoatra nandeha ny fotoana dia niditra ihany keo ny sinoa niditra ihany keo ny rosianina de ny rosiana koa efa manana zany hoe fivoriana miarahana amin'ny firenena afrikana zany fiaraha-miasa de atsony Poutine any ny mpitarika ny firenena afrikana miara miresaka aminy hoe inona ny fiaraha-miasa azo atao sinoa moa zany de efa miditra lalina mihitsy ary sinoa tonga de any amin'ny fotodrafitra azy any amin'ny lalamby sinsis ny arena kibony tany zay zavatra mapetipety andrareo zany de iaraha-miasa amin'ny Afrika ary io samy manana ny tombontsoa ao anatin'izay de io ihany keo ny Amerikanina fa mametraka ihany keo izy amin'ny hoe fiaraha-miasa amin'ny Afrika de mba samy mahazo tombontsoa zany na ny andaniny Afrikanina na ny ankilany Amerikanina de eo zany no resantsika de misy io fivoriana ny Washington io Joe Biden ny filoham-pirenena Amerikanina de miraisiny eo de eo zany zao de hoe niraisin'ny filoham-pirenena Amerikanina hono ny filoha malagasy dia fampiresaka izany de rehefa fampiresaka dia nisy ny loha hevitra izay nyresahana zany atao anatin'izay fampiresahana izay zany tao amin'le hoe bureau ovale ao ny bureau fiasan'ny filoham-pirenena Amerikanina de hitatsika tsara ny tatim-baovao zany manoloana an'izay de hoe no raisin'ny filoha Amerikanina ny filoha malagasy de ny resaka fiaraha-miasa de hoe ahoana ny hitohizan'ny fiaraha-miasa sy ampivelarana ny fiaraha-miasa eo Madagasikara sy États-Unis sinsis zany nefa klasika zany nefa mahazatra na filoham-pirenena iza na filoham-pirenena iza dia tsy maintsy miresaka an'izay formule an'izay ahoana ny anatsarana amin'ny fiaraha-miasa tena mahita tombontsoa ny andany sy ny ankilany amin'izany fiaraha-miasa zany zay no fatatsika fa zao le izy raha ny nambaran'ny filoha Amerikanina Joe Biden tsara ho fatatsika de notsindriny manokana ny momba ny fifidianana satria zao mantsy
tsy Madagasikara rery no hiatrika fifidianana tompoko amin'ny taona 2024 aty Afrika, fa misy firenena maromaro. Anisan'izany ohatra Gabon, anisan'izany ohatra Sierra Leone, anisan'izany ohatra ny République démocratique en Congo na i RDC, anisan'izany ihany koa i Madagasikara. De zao le izy. Mitovy daholo ny formule na ny fepetra apetraky ny Amerikanina amin'ireo firenena Afrikanina hiatrika fifidiana. Tsy hoe ho an'ny Madagasikara manokana de misy firenena manokana ho anareo amin'ny rehefa hanao fifidiana zany, fa mitovy daholo. Ny Amerikanina natao hoe faratapiny amin'ny fanajana ny demokrasia. Tsy ampianarina an'izany mihitsy akory izy ny tena tompony, izy ny tena reniny. Ianao zany zay firenena madinika aty hoe nonde hoe hipasipasoka na hoe anakotakona ny tena zava-misy eto amin'ny firenenao, fantatry ny Amerikanina daholo fa ny azy moa resaka diplomatika dia apetran'ilay izy. De rehefa apetrany mazava le izy de zao no niteneniny président ny Amerika Joe Biden tamin'io resaka momba an'io zany hoe ny resaka bonne gouvernance tsy maintsy misongadina ho an'ny firenena afrikanina zay iara-iasa aminy. Ny resaka droit de l'homme zon'olombelona tsy maintsy atsaina ihany koa, dia ny fampiarana tsaka ny siandavany ny demokrasia. Zay foana ny lesona. Raha vao miara-miasa ianao misedry raisam-pirenena amin'ny Amerikanina de zay foana aza manantena hoe iova amin'izay io, aza manantena hoe ialako iny fa izahanao zavatra ato dia iny zay mapetipety iny no ameko ny Amerikanina nreseko lahatra azy. Tsy azonao amidy amin'izany ny Bekitana, tsy azonao amidy amin'izany ny Amerikanina. De hoy ny président Amerikanina omaly hoe tsy ho afaka miaina tsara ny demokrasia raha tsy mihetraika amin'ny fiainan'ny olona, ny toe-karena, ny sosialy, mahazo fanabeazana mendrika tsara ny olombelona ary mahazo ny fahasalamana tsara, mahatsapa ny fandrosoana sy ny fivoarany fireneny ny olo-pirenena tsirairay ao anatin'le firenena. Raha vao miresaka ianao zany hoe demokrasia sinsis dia tsy afaka tena miaina an'izany demokrasia zany ianao raha tsy mahazo an'ilay toe-karena tena madio mangarara tsara, tena mandroso tsara, ny sosialy mba mipetrapetraka tsara, ny fahasalaman'ny olona, ny fanajana ny zony, ny fanabeazana, dia izay no atao hoe zay vao mety ny resaka demokrasia zany. De io foana no apetraky ny Amerikanina. Zay zany aloha ny momba an'iny. Zany hoe tsisy zavatra mandehandeha ho azy zany. De rehefa iresaka aminy ianao zany, rehefa andresy lahatra ny Amerikanina ianao zany de mitondra izay hoe fandresen-dahatra hoentinao zay de mipetraka amin'ny fanontaniana. Inona moa zany ny tena atao hoe votoatin-kevitra hoentin'ny délégationna malagasy tarihan'ny filoha Iany Rajoelina any États-Unis ka andresen-dahatra ny Amerikanina amin'izay hoe ho fitohizan'ny fiaraha-miasa arak'le resaka atao amin'ny bureau ovale. Inona no andresen-dahatra ny Amerikanina? Ny zava-misy eto Madagasikara dia mikorotana ny androm-panjakana. Tena ao anatina fikorotanana androm-panjakana no isina délégationna malagasy makany États-Unis. Any amin'ny firenena enjana indrindra eto ambonin'ny tany, ianao ifampiresaka aminy. Mipetraka ny fanontaniana amin'ny fepetrana napetraky ny Amerikanina hoe ahoana ny demokrasia, misy demokrasia ve eto Madagasikara? Ny MBS raha mbola tsy mandeha amin'ny bouquet satelita. Mipetraka ny fepetra ataon'ny Amerikanina ny aminy hoe droit de l'homme. Ahoana ny fipetraka izany zon'olombelona zany eto Madagasikara? Ny zon'ny mpiasa, ny zon'ny vehivavy, ny zon'ny ankizy, rehefa karazana zo be deaibe, nefa Madagasikara nanao soni tamin'ireny fanajana ny zon'olombelona ireny. Ahoana ny momba an'izany? Ina ihany koa fepetrapetraky ny Amerikanina, ahoana ny atao hoe fanjakana tsara tatana, ahoana ny fanjakana tandalana, ahoana zany, manahoana ny notiny Madagasikara, manoloana an'izany rehetrarehetra. Reny zany no apetraky États-Unis amin'izay firenena miara-miasa aminy. Indrindrandrindra eo amin'ny toe-karena, dika an'izany tsy misy zavatra mihitsy hoe mandeha ho azy io. Ary ity, raha ifampiresaka amin'ny Amerikanina ianao zany, de ny Amerikanina ihany koa
de manao fanadiadiana izy ary mijery ny arsiva ny tahiri-kevitra eo anatrehany momba ny firenena tsirairay sy ny mpitarika ao. Ny délégation any États-Unis zany zao de tarihan'ny président Andry Rajoelina. Fantatry ny mpitondra ao États-Unis ny passé, ny lasa, ny tantarany izany filoham-pirenena malagasy amin'izao fotoana zany, fantany zany. Dia ny Amerikana nefa tsy miteny hoe ahoana ny fanajana ny demokrasia, de voajerena hoe iza moa zany ty olona sy ny délégation miaraka amin'ity tonga eto États-Unis. Efa nisy izany resaka épiscopat zany ane, le fanenjanana tam 2009. Iza daholo ny voatonontonona tao anatin'izany épiscopat zany. Fa oka tsy adinotsika fa nisy ambassadeur américaine ne tena nivaivaine tamin'iny raharaha épiscopat iny tamreny 5 reny ny son excellence Nilsa Marquardt ambassadeur États-Unis teto Madagasikara. Ary iza daholo ny londoa ampisorona tamin'ny reny raharaha reny tao amin'ny épiscopat reo, petraka any anaty dossier zany. Ary fantatry ny Amerikana zany, marina fa hoe efa lasa tany zany fa na ahoana dia tadidin'ny olony reny. Ka raha iara-iasa aminao zany izy de tsy maintsy fantariny aloha ny mombanao. De ty zany misy an'le hoe AGOA ty le hoe fanoranana entana makany États-Unis izay tsy akana aba ho an'izay firenena afrikanina miditra ao anatiny. De aloha tsy hivitsika kely io. De avy eo resantsika amin'izay hoe manahoana zany ny mombamomba ny Madagasikara amin'izao fotoana zao amin'ity raharaha ty. Le AGOA moa zany de hoe African Growth Opportunity Act. De amin'ny teny frantsay zany izy io de hoe loi sur le développement et les opportunités africaines. De izy io zany nolaniny ny congrès américaine tamin'ny volana Mai taona 2000 ary soniavin'ny Bill Clinton filoha américaine tam'izany. De inona ny votoatiny? De hoe izay firenena afrikanina tafiditra ao anatiny de afaka manondra netana makany États-Unis tsy mandoa douane. Vokatra izy io zany dia tafakatra tany amin'ny 50 milliards de dollars ny échanges commerciaux teo amin'ny États-Unis sy ny firenena afrikanina tamin'io raharaha io raha ny taty amin'ny taona 2012. De taty amin'ny volana Jolay 2012 nanao soni ho fanalavana an'izany hoe AGOA izany hatramin'ny taona 2020 zany ny filoha Amerikanina tamin'izany andriamatoa Barack Obama, zany hoe nitarina hatramin'ny 2020 zany le izy. Ny tanjona zany tao anatin'io resaka AGOA io de ny hoe ny anampiana ny toe-karena afrikanina. Fa na eo aza ny fanampiana ny toe-karena afrikanina dia eo ny antsoina hoe intérêt réciproque, intérêt partagé. Zany hoe na ho an'ny Amerikanina de mahazo tombony izy, mahazo tombotsoa izy satria misahatra ilaina ty Afrika, na ho an'ilay firenena afrikanina de mahazo tombony ihany koa. Inona moa zany tombon'izany? Mitombo ny entana aondrana makany États-Unis, mampirisika zany ny orinasa aty an-toerana ohatra hoe Madagasikara, mampitombo ny isampiasa zany, ary rehefa mitombo ny isampiasa de miena ny chômeur sy ny tsy anasa. Zavatra tsotra be zany, zany hoe misy tombontsoa be mihitsy tao anatin'ny tony AGOA itony. De ty amin'izay mba tsara ho fantatsika. Tamin'ny taona 2000 tamin'ny fanombohan'io AGOA io zany de firenena afrikanina 2.3 no tao anatin'io sy ny sitraka alay resaka AGOA. Madagasikara mbola tsy tao tamin'izay fa firenena 2.3. De ny taona 2000 de tafiditra i Madagasikara, tafiditra tao amin'ny AGOA zany, fa suspendu na anton'ny Amerikanina, tonga de ny Amerikanina no nandray andraikitra hoe mijanona i Madagasikara tamin'ny taona 20. Zany hoe tao aorianany fanonganam-panjakana 20. De miverina amin'le nitenenina teo aloha isika hoe nen'ny Amerikanina raha vao hoe firenena tsy manaja ny demokrasia ny tongavany eo amin'ny fitondrana de amin'ny alalan'ny fifidianana madio sy mangarahara ihany, rehefa tsy zay nen'ny Amerikanina de tsy izy. De suspendu isika tamin'ny resaka AGOA tamin'ny 2010 satria tenenina moa tamin'izany fotoana zany hoe tolom-bahoaka tolona pasifika tononona daholy,
fa ny amerikana tsy te alalan'izany fa ozy ny amerikana hoe nisy fifidianana anga tamin'ny 2009 nisy fifidianana anga tamin'ny 2009 no ahoana ny fakana fahefana tsisy fifidianana ne tamin'ny 2024 e to izy ny amerikana hoe suspendu ajanony ihany ireo malagasy ireo afa fitondrana sans qualité zany no nytenena tany amin'ny sehatra raisam-pirenena sans qualité tsy misy lanjany tsy misy valeur tsy ohatrany hoe tsinitsinina zany de ny antony Madagasikara tamin'izay ary tafaverina indray zany teo anivon'ny AGOA Madagasikara atsonareo moa hoe réintégré tamin'ny taona 2014 sy 2020 satria efa nisy fifidianana filoham-pirenena tapitra zany le tetezamita le fangaro voraka tao de efa tonga amin'ny filoham-pirenena vaovao ny président Hery Rajaonarimampianina de rehefa tonga teo amin'izany toeran'ny filoha zany président Hery dia naveriny amerikanina tao anatin'ilay AGOA indray ny firenena malagasy zay le izy zany tsara ho fantatsika zany amin'izao fotoana zao zany ilay mpitondra ny firenena malagasy tany amin'ny taona 2020 no manao ny fampiresahana amin'ny amerikanina amin'ny toizany zany AGOA izany indray izy ty moa zany de hoe nitarin'ny Barack Obama hatramin'ny 2025 le izy nitarin'ny Barack Obama hatramin'ny 2025 inona zany no atenain'ny Madagasikara ao anatin'izany rehetrarehetra zany akoatran'le hoe vola be amen'ny amerikana ao anatin'ny 3 taona 5 miliana de dollara moa izy iny hoe ikarakarana ny fiovaovan'ny toetrandro resaka fahasalamana sy ny sisa iny eo iny fa ity resaka AGOA ity dia tsotra ny valiny miankina amina zavatra anankiray lehibe ihany koa io matoa ny président États-Unis Joe Biden ny teny nanamafy ny momba ny resaka fifidianana de misy dikan'izay zany hoe ny fahataterahan'ny fifidianana atsakany sy andavany madio sy mangarara zany ho avy eo dia iankinan'ny ho avin'ny fiaraha-miasa amin'ny amerikanina amin'ny resaka hoe fanondranan'entana sy manodidina an'izay miankinana tena goavana be zay zany hoe raha ohatra zany ka atao ambiletra ny fifidianana eto Madagasikara zay ane mahatonga an'ireo sehatra isan-karazan'ireo na ny antoantoerana ny any ivela miteny hoe aloha mifampiresaka metimety aminareo malagasy no mifampiresaka aloha izay vao miditra makany amin'ny fifidianana fa rehefa fifidianana atao ambiletra sy atao am'izay mapetipety ny sasany no atao eo de tadidio tsara fa misy fiatraikany io amin'ny fahazahoantsika fanampiana sy ny fiaraha-miasantsika amin'ny any ivelany raha ohatra ka le fifidianana de hitan'ny olona hoe tsy araka ny tokony izy tsy manaja ny demokrasia zay ihany ny lesona fifidianana tsy manaja ny demokrasia de tonga ny olona de mikorager les bras ary ananina ary tonga ny olona de tsy mariska fa ny voa am'izay tsy le mpitondra eo amin'le fitondrana fa le vahoaka malagasy izay tokony hisitraka ny tombontsoa avy amin'ny fiaraha-miasa amin'ny any ivelany ary na le arena atao anatiny raha tsy vitantsika malagasy samy rereny no hoe tena mikarakarana io aminaraka ny norme maneran-tany fa tsy maintsy mila ny avy any velany de lasa ny zavatra tsy mety ataon'ny sasany babeny le malagasy ataona anato de izay le tena tsy mety izay le tena mampalahelo izay dia zao zany zao any États-Unis ny délégationna malagasy tarihan'ny filoham-pirenena dia miresaka fiaraha-miasa zao moa zany izy hoe efa filoha hoe nivoaka tao amin'ny tamin'ny alalan'ny fifidianana zany fa na izany na tsy zany nisy tantara tao de raha ohatra zany ka samihatrika fifidianana firenena afrikanina maromaro aty Afrika amin'ny 2023 de ho jeren'ny olona daholo ny fomba fanatanterahana fifidianana na ny RDC na ny Gabon na ny Sierra Leone na eto Madagasikara de ho jeren'ny olona hoe iza ny firenena tena nanaja ny demokrasia ao anatin'le izy de ho an'izay tena hita hoe nanaja ny demokrasia de hitobaka ny fanampiana sy ny fiaraha-miasa misy raha omena fotsiny don io moa efa nazavain'ny député Todsoa teto ny kipitsopitsony isan-karazany misy ny averiny misy ny tsy averiny misy ny kipitsopitsony isan-karazany am'ireny fiaraha-miasa ireny fa rehefa hoe fiaraha-miasa aloha de fiaraha-miasa
atraiza zany no vovokaina atraiza ny vovokaitsika eto Madagasikara ny vovokain'ny mpitondra eto Madagasikara amin'ny fandresen-dahatra ny Amerikanina. Fa io zany tsy vita amin'ny fotsiny nifampiresaka tamin'ny Joe Biden nresaka tao amin'ny bureau ovale ao Washington io tena noraisin'ny ampitatana firenena Amerikanina fa nga ianao rery no raisina tao firenena Afrikanina maro no niraisana tao ary ty tsy mbola nisy filoham-pirenena Amerikanina nanao fitsidiana ny fomba ofisialy teto Madagasikara. Nen'ny mpitarika ny filoham-pirenena Frantsay nefa maro ny fandimby teto tonga taty niainga tany amin'ny De Gaulle Giscard d'Estaing ngambany tsy taty fa Mitterrand efa teto, François Hollande efa teto, Jacques Chirac efa teto tamin'ny fotoanany tantanan'ny président Marc Ravalomanana amin'ny firenena malagasy nitokana an'io lalana ery Jacques Chirac nefa teny nosy be tokana an'io lalana io i Macron zao mbola tsy teto ihany koa vasa raha mbola akaty na tsy akaty zany ny an'ny frantsay aloha zany François Hollande efa teto tamin'ny fotoanany tantanan'ny président Hery Rajaonarimampianina ny firenena efa teto François Hollande. Mitterrand efa teto tamin'ny andron'ny président Didier Ratsiraka taingina Concorde zany rehetrarehetra zany. Sarkozy efa tonga teto fa izy efa tsy filoham-pirenena intsony de tonga teto izy fa ny président américain mbola tsisy tonga teto fa misy firenena afrikanina tsy dian'ireny filoham-pirenena américain reny ohatra hoe George Bush efa tany efa Tahiti efa tany Tanzanie tany Liberia Ghana Barack Obama efa tonga taty ihany koa Kenya mo misy ny razambeny ihany koa de tonga taty Afrika Barack Obama fa nga mbola nisy Obama tonga teto Madagasikara zany fa ny fepetra voalohany sy ny fepetra goavana de hoe manahoana ny fanajana n'le demokrasia aty amin'le firenena zay foana ka aza manatena ny inona eo ianao zany manoloana an'izay rehetrarehetra zay raha samy ahazo zany fiaraha-miasa amin'ny Amerikanina neny Ghana neny Rwanda neny Sierra Leone mety ho betsaka kokoa raha oharina mety ho azosika izy mety hoe tsy ahazo mihitsy tsika mahazo fa raha oharina ne zay azo ny any amin'ny firenekafa dia bitika ihany any antsika nefa izao tontolo zao tompoko ankehitriny de miara manaiky daholo hoe zany Madagasikara zany de tena manana tena anjara toerany lehibe mihitsy eto amin'izao tontolo zao raha ny resaka hoe biodiversité raha ny resaka hoe toerana misy a Madagasikara eo amin'izao tontolo zao aty amin'ny faritra tsisy korotana ozy ny président Ratsiraka hoe ny ranomasina indianina misy a Madagasikara dia atao faritry ny fandriampahalemana tsy de misy korotana amin'izany aty tsy ohatrany any amin'ny golfe persika tsy ohatrany any amin'ny firenekafa any amin'ny Mediterranée fempitsomponenana sy ny zany fa ny ity amintsika milamina tsara fa ny fomba fitantanana eto amin'le firenena no mampalahelo de lasa mikrosofahana foana zany ilay antsoina hoe Madagasikara ka ny tiany ho tenenina de izao raha ohatra zany ka mandeha amin'ny tsy fahalehany fifidianana amin'ny 3.20 io de asa zay azo antsika eto ny ato anatiny aloha io efa misamboara voary io efa mafana io tonga hatrany amin'ny fikorotanana any amin'ny androm-panjakana ny tsika enjehana daholo ty rehetrarehetra ty enjehana fiara-miasa amin'ny Rosianina tsy te ho ratsy isika zareo mpitondra moa zany ty tenenina am'izay tsy te ho ratsy ny rejima eto manoloana ny Rosianina tonga hatrany amin'ny fanalana minisitra amina resaka hoe fanapaha-kevitra any amina fandatsaham-bato any amin'ny Nations Unies resaka Ukraine sy Russie tsy te ho ratsy tsika manoloana ny Frantsay nefa io zao le Îles Éparses io ahoana hoe tsy fantatra hoe ahoana ny toyany na hoe ahoana rehefa atsika de atsika kanefa ny mpitatana eto amintsika eo ihany aloha raha tsy sa tena mijoro mazava tsara ny double nationalité ahoana moa ny itakinao zany zavatra zay anao nefa ny ianao sady misabaka tsy misabaka ary zay ny an'ny Frantsay tsy te ho ratsy ihany koa sika manoloana ny sinoa tsy te ho ratsy tsika manoloana ny any amin'ny firenena ny Azia any ny Inde na tsy te ho ratsy tsika manoloana ny Amerikanina zay mametraka fepetra goavana be rehefa te hiara-iasa aminy fa rehefa misy fivoriana ny États-Unis
de miazakazaka makany, misy hoe fitenena am Vladimir Poutine de alasa makany, de eo anelanelany eo foana tsy hoe mijoro am tena maizy atsika, kanefa ny lesona tsotra indrindra de ny fanatanterahana ny fahamarinana. Fanatanterahana ny fahamarinana. Tamin'ny fotoan'andro nene nitatana ny commune Antananarivo renivohitra ny Lalora Valomanana, zay moa averimberina ihany tsy nisy fanampiana avy any amin'ny fanjakana. Tsy nisy tamin'izany fa de tao. Fa rehefa hitan'ny olona hoe tena miezaka, be de be maka audience ao, tsy araka mihitsy. Fa misy vahiny tonga foana mifampiresaka amin'ny ben'ny tanàna tamin'izany ny Lalora Valomanana. Ao ny Europeanako, ao ny Afrikanako, ao ny avy any Amerikako, misy foana, ahoana, inona natao, sinsisa, na de manan-kenda ny tany ambony tany tamin'izany fotoan'izany, satria hitan'ny olona hoe tena manana finiavana de hijoro amin'ny fahamarinana, atosiky ny fitiavan-tanindrazana. Fa ny fiaraha-miasa amin'ny any ivelany tsy mandeha ho azy am'izao isika andresy lahatra ny Amerika amina mba hoe ampivelatra, ampitombo ny fiaraha-miasa amin'ny États-Unis amin'ny lafiny maro. Ny antsika ny ministra ny raharaham-bahiny, ny ministeran'ny raharaham-bahiny zay vavahady ny Madagasikara intérim. Tsy miresaka olona mihitsy eto, fa tena miresaka le fomba fitantanana an'le firenena mihitsy. Ny anao intérim vonjy maika no miaraka mandresy lahatra ny firenena Amerikanina, de mifandraisan'ny Amerikanina zany ahoana ary zany. Nefa zany ministeran'ny raharaham-bahiny zany tena ministera tena goavana be, de intérim no ao. Avy eo ny ministra zay ataontsika hoe nampibabena an'le izy, dia misahana ministera goavana be ihany koa. De zany fomba fijery fotsiny hoe mba manahoana ary zany hoe zavatra miseho eto Madagasikara izany. Tena tsy voaeritreritra mihitsy ve le izy sa hoe ahoana. Ny folo alin-da moa amin'ny folo alin-da azo mena andraikitra izy de manatanteraka izy. Tsy azo mena tsy mihitsy ny ministra amin'izay hoe efa ministra misahana ny resaka folo alina fiarovam-pirenena de mbola ampibabena indray na de intérim ara ny ato amin'ny raharaham-bahiny. Baiko ny anazy fa nendrenany azy de manatanteraka izy. Fa le eritreritra mihitsy ho an'izay mpanendry ihany hoe inona raha mba fomba eritreretana an'izany, de nefa ary amin'ny Amerikanina ry ianao anao tsy maintsy ifampiresaka, ifandresy lahatra, de tonga de hitan'ny olona hoe ty ohatran'izao sy ohatr'izao de eo anao zany de fa vo. De rehefa vo ao anatin'izay de mitraika aty amin'ny vahoaka malagasy ilay raharaha. Dikan'izay zany raha ravina de ny hoe tsy misy zavatra mandeha ho azy zany io. Tsy misy zavatra hoe tonga de tsy maintsy fanaraka am'izay kajikajy sy eritreretin'ny mpitondra fanjakana ny zavatra miseho any aretrarehetrany. Ary zany raha ohatra hoe misy zavatra tsy voafe, tsy mampaninina mihitsy ny manontany. Ohatra zany zao, amara-paranantsika azy. Raha tojo fahasaranana ny tanàna na Antananarivo efa naverina teto ty. Ohatra hoe miresaka fako, satria ny aretina tsy miandry anao zany izy na misy gasoil ny camionao mpandroka fako na tsisy tsy miandry zany ny aretina. Raha tsy miditra ny vola miresaka etra sy ny namany ka hoe tsy afahana manao an'ity, tsy afahana manao an'ity, tsy miandry zany ny aretina. Fa maninona ny mpitatana ny tanàna na Antananarivo teo aloha no mahavita manala ny fako na Antananarivo na tsisy nanampy ara. Fa maninona ny am'izao fotoana zao efa zareo daholo ny ao hatrany amin'ny fiadinan'ny Repoblika, hatrany amin'ny androm-panjakana isan-karazany zareo maronisa no tsy voaroaka amin'ny fako ny Antananarivo. Raha zay zany zavatra mitranga, inona ny manakana? Mandana manontany enen'ny Lalora Valomanana, mandana mankany Faravohatra ampanajana hoe azafady tompoko tamin'ny ianao ny tatana teo, tena tsy ohatran'izao. Fa inona no natao, inona ny zavatra natao sy ny sisa. Antanio ny mpiara-miasa tamin'ny eny Lalora Valomanana. Manoloana ny ty zordira ny Antananarivo sy avoretrana tsy hitanohanao ty, manoloana ny fiavian'ny zanak'Andriamanitra. Tsy mampaninina mihitsy ny manontany an'izany, aza menatra mihitsy satria rahantsika menakavy ty, tsika ihany no raha reto, tsika ihany no mezan'ny olona eto. Vao misy fiarakodia hoentina vahiny eto Antananarivo, tsy mahita ianao hoe midina amin'ny fitaratra.
fa miakatra daholo tsy te aheno n'le fofona tompoko le olona mandeha am'le fiara na katokatoro na fiara madiniko anatitra kizy mandeha mianatra idiny de raha mafana de alefa ny climatiseur fiara climatisé daholo neto mivahiny raha ny hitatsika mifamovo eto Antananarivo de tsy menatra ve tsika misy frantsay eto misy européana isan-karazany eto misy aziatika eto misy inona eto am'ty zordira ity de hoy isika hoe tsy mahamenatra ny manontany de ohatra zay ihany koa ny ao amin'ny raharam-pirenena rehefa tsy voafehy le izy rehefa tsy hay le izy a tsy mahamenatra mihitsy anie ny manontany ny président Marc Ravalomanana hoe azafady tompoko inona no nataonao na tonga ny firenena malagasy ho tena nandroso tamin'ny fotoana nitondranao ny firenena manontany ny président Hery Rajaonarimampianina tsy mahamenatra zany reo zao ny filoham-pirenena mbola filoham-pirenena teo aloha mbola velona mirihary miaraka amintsika président Ratsiraka sy président Zafy moa efa tsy otsony fa ny président Hery mbola eo, ny président Marc Ravalomanana mbola eo, antanio ry zareo antanio ny président Hery satria rehefa tonga teo amin'ny fitondrana izy de miverina ny AGOA antanio ny président Marc Ravalomanana rehefa tonga teo amin'ny fitondrana izy tonga dia mivony-danadana ny varavaran'ny Amerikanina tsy misy hoe fampidinena ela be zany satria ny olona resy lahatra nandeha daholo ny tamin'izany ny am'izao io izy io tsy mahamenatra ny manontany mba tsy ho atao sorona ilay vahoaka amin'ny malagasy tsy mahamenatra ny hoe rehefa tsy mahay de mianatra satria firenena ne ty resaky ty samy tompony ty daholo isika rehetrarehetra ity tsy an'ny mpanohatra rery ty tsy an'ny eo amin'ny fitondrana rery ty fa ny tsika rehetrarehetra ty malagasy ty ity firenena malagasy ty ka rehefa misy zany ny tsy fetezana de mila mandray andraikitra mila miaiky zay zany le tiantsika ho tenenina hoe rehefa misy tsy mety de mila miaiky hoe tsy mety ty ary rehefa tsy tafavoaka tsy maninona mihitsy ny mametra-pialana firy ny entraîneur veriny eo amin'ny baolina tsika maranantsika azy firy ny mpanazatra na ekipa rehefa raraka ny ekipany na mbola mitoy hatramin'ny 2025 ara ny contrat ho an'le mpanazatra reny tamin'ny ekipa-pirenena zay nandray anjara tamin'ny mondial sasany premier tour de nody ohatra mantrafitra allemand tonga de niala nametra-pialana Hansi tonga de nametra-pialana izy tonga de nametra-pialana ihany koa ny mpanazatra ny ekipa-pirenena Espagnol satria vetivety de nodika de Luis Enrique vetivety de nody de nametra-pialana na de mbola lavalava ny fotoana zay hoe contrat zany ho azy tao amin'ny ekipa-pirenena na tsapa-tena ny tsara tena tonga de niala fa tsy ho ataonao sorona ny ekipa-pirenena Espagnol tsy ho ataony ny entraîneur sorona ny ekipa-pirenena allemand PDB ny mahavita ary ny vahoaka allemand sy ny vahoaka Espagnol tsy te alalan'izany afa-baraka izy hoe premier tour de nody nefa marokanina tonga hatrany amin'ny demi-finale zay lazaina firenena afrikanina ry zany ve de iny tsisy nanantena an'izany Maroko zany tompoko ho tonga hatrany amin'ny demi-finale vao nanomboka io mondial io fa hoe premier tour de mody io tsisy zao izy tonga demi-finale mbola hiatrika ny fedina larina fahatelo izy raha pitso fa na zany na tsy zany aloha samy enjana no fampitady eo amin'ny lahady amin'ny finale ny Frantsa sy ny Argentine de zay no entintsika mamarina ny tia fandarana ty Frantsa moa zany tenenina hoe Frantsa fa mainty hoditra daholo ny ao afrikanina daholo ny ao zany hoe raha mahazo mondial zany Frantsa amin'ity indrem-pandeha ity de tsy tokony hoe ioeraoera tsy tokony hoe idoka-tena fa ny herim-batan'ny afrikanina no mahatonga ny frantsay satria le frantsay mantsy tonga de hoe firenena frantsay no nazahony an'ilay anaram-boninahitra na ho lasany fa ny Frantsa amin'ity aloha tsy hitovy amin'ny Argentina mihitsy ny Argentina tonga de terataniny daholo ny ao teratany Argentin daholo ny ao fa tsy de misy hitanao zany hoe double nationalité hoe ohatran'izany fa ny ekipa-pirenena frantsay afrikanina daholo ny betsaka ao de ahoana zany sa ve hoe mety fampieritreritra nyity anakatonatsika amin'ny fandara mety amintsika ve ohatra hoe ekipa-pirenena malagasy ohatra de sonoany beoririka daholo ny ao mandrafitra an'io na hoe karana daholo ny ao fa mitondra ny zo pirenena malagasy mety amintsika ve zany
fapetreta zany de ohatr'izay ny an'ny frantsay moa io zany efa misy eo aloha de hoe mainty hoditra daoliny eo de ho hitantsika eo a ny fandehany ary tapitra ny fandarantsika tamin'ity ray mitoraka ity isaorany ianao naharitra hatramin'ny farany samy tain'Andriamanitra veloma toko